Alakamisy 12 Desambra 2024 manantitra ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy izay manaraka ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada amin'ity andro vaovao ity. Isaorantsika ilaina ary noho ny fitahiny sy ny fitantanany satria noho izy no ahafahantsika miresaka sy mitafa ao anatin'izany fandarana miara-manonja MPS Radio Mada izany amin'izao alakamisy 12 Desambra 2024 izao. Na isika eto Tanindrazana na isika any Ampitanindranomasina dia anaterana ny araba ao mba ampirarintso midika ho famatorana sy fiarahana izany araba izany. Iaraka ao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ianao manomboka eto ary manana eo amin'ny ora roa sasany eo isika amin'ny firesahana ny raharaha izay tokony ho resahana izany. Eo ihany koa ny teknisianina marobe izay tsy azo adonona satria izy ireo no antoko ny fahafahana miresaka amin'izao fandarana izao ka dia isaorantsika sahady dia ny ety ampanomboana ny teknisianina marobe na ny eto amin'ny Foibe na ny miparitaka any amin'ny faritra rehetra any. Ny fandehan'ny fandarantsika moa zany dia toy ny mahazatra eo ny fanadiadiana sy ny famakavakana, ny fitondrana vaovao isan-karazany ihany koa ary ao anatin'ny izany no hitondrany ireo ampisehatra atao anatin'ny fandarana ny fomba fijeriny sy ny atao hoe fandalinana izay hoentina ao anatin'ireny lohahevitra izay notsingaina ireny. Tokony omaly Andriamatoa Motarson Aleloia no niakatra teto fa nisy ny fandaminana izay tsy maintsy natao dia anio izany no hiakatsehatra ao efa ao ambadimbadika eo izy efa manao ny fiomakomanana hitondra fanazavana sy izay hoe fandalinana hoentina ao anatin'ny lohahevitra izay fakafakaina. Ankoatran'ny izany ihany koa mbola ho avy eo ny namana Fanira Zafimanantany fefa avy any izy mandray anjara ihany koa hitondra ny fandalinana ihany koa zany amin'ity fandarana ity. Faniriana dia ny hoe mba ahafahanao manaraka hatramin'ny faran'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ary apetrantsika foana ny hoe tsy hoe tsy sisy atao dia manaraka amin'ny fandarana na hoe andany andro fotsiny dia manaraka amin'ny fandarana tsy izay mihitsy fa ny fiainona sy ny fanarahana amin'ny fandarana dia heverina fa mampitombo sy mampivelatra ny fomba fijery ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Eny fa na ny hatrany ivelany ihany aza dia tsara ny mba mahafantatra amin'izay zany mba hoe mitombo ny fahalalantsika fa tsy dia ho tompotra amin'ny laveto fa dia tsy mahita afa-tsy ny eo atendrokorona. Tsy mety tsony zany amin'izao 2024 sy 2024 efa adiva ifarana izao. Ina moa zany ny hitondrantsika ny resaka aloha ety am-piandohana tsy maintsy resaka nyty resaka hoe crise institutionnelle ity isika satria misy ny makany amin'ny ACC dia misy ny ACCDDUD ny atemeram-pirenena voatonontonona ihany koa ny andrim-panjakana hafa zany satria tao amin'ny atemeram-pirenena tolo izy no nizahatra nitranga hoe motion de censure dia hoe nitsefitra tsy mitsefitra fa mbola hita eo ny toyany sinsisa misy crise institutionnelle eto Madagasikara dia raha ny farany teo moa zany dia miteny zany ny fizarana momba ny raharaham-panorenana raha ohatra zany ny ACCDDUD zany nanontany hoe ahoana sy ahoana moa zany ny momba an'ireny raha misy hoe fitsabahana taony any amin'ny fahefana mpanatanteraka aty amin'ny fahefana mpanao lalàna dia voatonona tao ny président ny république dia niteny zany ny ACC hoe irrecevable moa misy terme juridique isan-karazany rejeté tsy manana qualité antany an'izany sy teny an'izany ny makaty amin'ny ACC ny any amin'ny ACCDDUD zay zany no nitranga tamin'ny omaly dia samy nandray ny olona samy nihainy ny olona samy manao analyse ny olona fa na zany na tsy zany aloha dia misy ny antsoina hoe crise institutionnelle eto amintsika zany matonitranga reny tao amin'ny atemeram-pirenena reny mamaramarana ny taonysika hibanjana ny
taona 3 tsika zay ataontsika hoe taona manokana année spéciale fotoanany fifidianana kanefa mialohan'izany dia misy fisavoritahana amina androm-panjakana dia manontany ery any amin'ny ACC dia ny ACC miteny hoe zao dia misy an'izany hoe gasy leo zany efa nakany amin'ny ACC tany ko dia eo zany mivezivezy eo ilay izy dia ozy ny olona hoe inona ary zany fanina le olona zany manoloana ny raha misy satria adiny ngezy io ko any amin'ny androm-panjakana io ianao nefa zany ety amin'ny hoe vahoaka tsotra tya vahoaka madinika tya na vahoaka madinika na vahoaka lehibe dia manaraka an'le izy dia misy fiatraikany aty amin'le fiainana isan'andro izany rehetrarehetra zany izay no zavatra miseho dia hoy isika hoe raha zany no fandehany inona no suite logika na hoe inona mety totoyany ndeha aloha tsy ataontsika hoe suite logika fa ohatrany tonga dia mahitsy be zay fa ny antsika fandalinana inona no mety totoyany zany amin'izao raha izao efa tapitra amin'ny fivorin'ny assemblée tao amin'ny antemeram-pirenena tao nisy an'izany hoe solotenana ministera zany tsy navelan'ny député ny teny hoe mangina tsy mahazo miteny dia nitaraina tany amin'ny mpanao gazety nisy an'izany ny atao dia inona ihany koa zavatra niseho tao tamin'ny faraparany teo tonga dia foana ny fionan'ny gouvernemanta sy ny député zany ny atao hoe ambiance ny ainana tao faraparany ny filohan'ny antemeram-pirenena moa zany dia teo izy hoe eo le andraikitra fa dia tsy hita tsony zay hoe tena azo ilazana azy zany fa naneny be mantsy le hoe 10% député 10% nanao sini zany hoe andao atao motion de censure ny gouvernemanta iny zany naneny be ary nisy ny teny hoe raha mbola nytotoy iny lasa 30% mety lasa ny ohatran'izany dia fanina le vahoaka manoloana an'le toetra raha dia anao zany rehefa mijery an'le izy dia hoe inona raha zany mety toy ihany io vitatreo ve zany le izy vitatreo ny asa CDDUD zany efa mba nanontany hoe ahoana ry ACC tonga dia nahazo valiny avany omaly hoe rejeté irrecevable tsy qualité anareo zany tsy anjaranareo zany fa mipetra tsara ohatrohatr'izay mihitsy le izy andre matoa motarson alleloia tsy anjaranareo no midikiditra amin'izany dia le asa CDDUD zany manoloana an'izay dia inona moa zany aloha fa dia izay zany satria tenina fahefanana androm-panjakana eto amin'ny firenena le izy le niteny le hoe irrecevable rejeté sy terme juridique lazany azy tao dia hoy ny olona hoe mipirina ve zany zao ny asa CDDUD tamin'iny satria zany asa CDDUD zany ihany koa goavana be ihany koa zany dia lasa mametra-panontaniana zany amin'izao fotoan'izao mampametra-panontaniana hoe inona tsara ny tena lanjan'ity asa CDDED ity inona tsara ny tena lanjany zany lasa miverina ny le fanontaniana inona ny tena atom-pisiny raha toa ka rejeten'ny olona mialatsiny amin'le fitenenina mety zay mampazava azy any mba hoe fanontaniana zay hoe nataony zany inona no atom-pisiny ity asa CDDUD ity ahoana mbola toteny ve zany sa ahoana zay aloha ny anankiray fanamariana fahandrony ihany koa satria le izy niainga tao amin'ny antemeram-pirenena zany le hoe andohanao motion de censure dia ahoana moa zany reo asolom-bavam-bahoaka 10% zay nanao sinireo reo ve zany manaonao foana reo ve zany tsy mahafantatra ny tokony ataony satria hoe manao sini nefa tsy miabotira akory ozy tsika tsy tonga hatrany amin'ny fariny akory fa tonga dia misy mandona avy any ananonany tonga dia mitsefitra dia zay ve zany le izy tsy mahalala ny tokony ataony ve tsy mahafantatra ny lalàna ve nefa fahefana mpanao lalàna zany no tonga dia fanamarian'ny olona zany amin'ny raha tahaka antony resaka avoleta ozy ny sasany ka io zany na avoleta na tsy avoleta mila tena hoe jerena amin'ny atsipiriany mila fantatra le zavatra matoa zany mitranga iren'le hoe 10% nanao sini ireny
tsy tongatonga ho azy reny fa misy antony ao zavatra hita aloha zany iraisany rehetrarehetra dia ny hoe io any na député an'ny lany tamin'ny alalan'ny tim na lany tamin'ny anaran'ny MMM ny azo andrenarvelona ny naroalaratsiraka MTS na voninahitra saint-hygiène mora PMB sy nanao soniton dia nanany lany tamin'ny alalan'ny mpanohana ny fitondrana ohatran'ny Rosy enjana ny entsikera ataon'ny Rosy amin'ny fomba fitantanana firenena dia reny zany miteny daholo misy problema ry misy tifitr'olona ry mijaly ny vahoaka any amin'ny faritra rehetrarehetra any zay no niraisan'ireo député zany zay nanao sy tena tsisy ity satria ny gouvernement aloha zany visible ny tena izy dia iny moa zany in'le hoe nitsefitra iny le izy dia tsy fantatra ntsony hoe ahoana zany no toy ny fanazanina tsy zany ho an'ny olona tena hoe mametraka tsara mazava-dehibe ny raharam-pirenena dia tsy mipetraka fotsiny eo fa tsy maintsy manaraka akaiky hoe inona zany no toy an'io zavatra io raha zany zany no fandehan'ny eo amin'ivony ny atemy meram-pirenena inona moa zany ny hoe mahatemy meram-pirenena ny atemy meram-pirenena zay solo tena mbahoaka any eo ny ambiance ao zany tamin'le faraparany teo efa tsy hitantsony zay lazana azy nefa raha-mbahoaka no resahanao kianjan'ny demokrasia tena hoe mifanenjana mihitsy na samy deputera atao mifanenjana raha ny tantaran'io atemy meram-pirenena io no somary iverenantsika any ny lampan'ny demokrasia ohatra ny any Frantsa ohatra ny any Amerika ohatra ny any Grande-Bretagne ao ny demokrasia ao dia mifanenjanao fa hoe mifanenjana mba ho tompontsoan'ilay vahoaka izany efa nisany efa mifanainga mihitsy miakatra teny ambony latabatra mihitsy ny sasany tadiditsika atao anaty tantara daholo zany fa tsisy mamorona eto voninahitra saint-hygiène sy peteny efa mifanainga atao tamin'ny fotoan'andro zany zany tantara mipetraka daholo ka matoa zany tena hoe mifanenjana dia hoe mba ho tompontsoan'ilay vahoaka malagasy fa amin'izao fotoana fohy tsy hatongavany 2023 zao zay taona manokana hiatrehana fifidianana zany no mitranga ny anatina androm-panjakana ny tsika tena hoe spesialina mihitsy angamba ty eto Madagasikara ty olona ka tena manokana mihitsy ty tsy mbola nahitana ohatran'izany any amin'ny firenena ny any Afrika moa zany dia tonga dia tena dodododo tonga dia mifanenjana zany ny any Afrika rehefa misy gidragidra fa malagasy aloha malagasy na hoe aty amin'ny faritra Afrika ary izy aty amin'ny kontinantany Afrika tsy dia mitovy loatra amin'ny hafa nampon'ny tena afrikanina mainty ao amin'ny kontinantany Afrika eo sika malagasy fa tsika mbola misy fiavahana mbola eo angambany hoe fihavanana mbola hoe eo ny maha-malagasy na misy tsy fitovina eo amin'ny hoe firehakevitra politika mbola misy zatra mampiray atsika ao dia inona moa zany mbola hoe soroana foana aloha zay azo soroana mba tsy hisian'ny gidragidra sy ny sakoroka sy ilazantsika azy ihany mbola fialanenina aloha zay maha-malagasy atsika zay ne mahatonga ny hoe alao aloha irosoana ny fampidiniana ny fampiresaka zay le maha-malagasy atsika zay fa tsy hoe adedahana akory tsy hoe miseho milay akory tsy hoe mitady seza akory tsia tena ray aman-dreny no teny an'izany hoe amin'ny maha-malagasy dia tena mipotra ilay hoe fahendrena malagasy amin'ny hoe aleo aloha mifampidinika sy mifampiresaka betsaka ny ray aman-dreny eto efa miteny izany daholo hatramin'ny any ivelany miteny an'izany ianao ve andro vitsivitsy tsy hafaran'ny taona 2024 tsy hatongava n'ilay année spéciale année électorale 2023 no hitrangana crise institutionnelle akoatran'ny crise hafa zany nefa ataon'Andriamanitra mihitsy hoe anahirana io zavatra io fa matoa zany mipotra ny metimety aminareo ny mahatsara avoaka malagasy mandehana mifampiresaka iza ny samy teny hoe ratsy no mifampiresaka iza no samy teny an'izany mijoro zay mite afaka miteny hoe ratsy mifampiresaka fa raha vao mandeha zany zay hoe fivoizana ny hoe ilaina mifampiresahana sy fampidiniana dia nen'ny sasany any ambadimbadika any dia hoe ny anosongosina ny seza ny hoe fiaraha-mitantana zay foana resaka intérêt foana no mibana ho an-tsaina dia anahoany zay sao dia mialo eo zay dia rehefa mialo eo zay dia sao dia antanininy zao hoe ahoany ty tsy any aloha le izy tsy any aloha fa ny tombontsoam-pirenena no jerena ahoana moa zany no ahafahana mieritreritra hoe firenena ao anatina crise institutionnelle no hiatrika fifidianana
dia ahoana no ahafahana mahazo antoka hoe mandeha amin'ny loniny daholo ny any rehetrarehetra ny député manana amin'ny problema izy any amin'ny circonscription zay nalany azy lalana ratsy ny olona matimaty fahatany tsisy fandriampahalemana ny olona tsy mihinan-kanina be dia be zao zany zao efa ane cyclonika atsika zao voaingana ny président ny république Iany Rajoelina miatrika fivoriana iraisam-pirenena tamin'ny resaka hoe fiovaovan'ny toetrandro ity fikorontanana fiovaovan'ny toetrandro ary io fiovaovan'ny toetrandro fikorontanana io dia miteraka lasa memafy foana ny ohatra hoe ny dégâts cyclonika ny amafina cyclone ny resaka haitany mahazo aina ny tondra-drano memafy foana zany hoe mba hiatrehana an'izany zany dia misy amin'ny fivoriana iraisam-pirenena filoham-pirenena malagasy niatrika an'izany ary tena zava-dehibe ny fiatrehana an'ireny indrindra isika malagasy Madagasikara aty ananina aty fa mifantaniana dia hoe inona zany zao no tena efa fiomanana amin'izany raha izany tsika fa ao anatin'ny vanim-potoana cyclonika raha ny aty amin'ny Océan Indiana nanomboka tamin'ny 5 Novambra tompoko ary tsy farany io raha tsy amin'ny 3 Avrily 2024 efa ao anatintsika zao ary efa nisy cyclone tempête tropicale modérée anankiroa fa tsy fantatsika aloha zany satria mbola lavitra be dia inona ny fiomanantsika amin'izany za ohatra mibatsy iraindray tamin'ny herintaona hoe efa tonga le izy zay vao hikoropadropaka daholo aizany zodiac aizany zao hoe zao ny kanalina tsisy manadio orana kely maivana kely tamin'ny tapabolana iny tonga dia efa rano be eo Andravoahangy hatraty amin'ny lohalika aty zay tsy te hirobo-drano dia mitaingy tsarety 200 amin'ny frais zany ny fiatrehan'ny malagasy an'le izy dia zao zany zao aizany fiomanana rehetrarehetra mandritra ny taonany miomana amin'ny resaka cyclone sa variana any amin'ny resaka fiarova-tseza sy any amin'ny resaka hoe fitsikolovana hoe inona indray nataon'ireo mpanohatra eo zany ve no mahamaika mpanohatra ane raha ohatra hoe maivana zavatra teneny tsisy mpiaino alao tsorina mihitsy tsisy mpiaino mpanohatra tsisy haino an'izany tim zany eo tsisy haino an'izany HVM zany eo tsisy haino an'izany RMDM zany eo raha ohatra ihany koa misy atoko hafa raha hoe maivana zavatra teneniny ohatra hoe ny MMM ohatra hoe ny MTS ohatra hoe ny siteny raha maivana zavatra teneny zany hoe tsy zava-dehibe amin'ny olom-pirenena tsisy haino daholo zany rehetrarehetra zany fa matoa ny olona mihaino dia manana ny lanja zany ny tenen'le olona na ny tenen'ilay atoko manana ny lanja satria miresaka n'le olana avantana hiaina n'ilay isa-tokantrano satria miresaka ny zava-misy ny tena marina zay tsy henony any amin'inona any amin'ny hainao manjery hafa tsy hanony eto hoe ahoana fa zay fotsy tsy henony any amin'ny fampahalalam-baovao hafa fa henony any anivon'ny mpanohitra sy any amin'izy hoe manana ny hevitra hafa ankoatran'ny an'ny mpitondra zany dia zay le izy dia zao zany zao inona zany zao mba fiomanana inona mba fiomanana ara-tsaina atao amin'ilay vahoaka malagasy satria tsika fa ao anatin'ny saison cyclonika zao firy androany 20 Desambra efa ao anatiny efa nisy hoa tempête tropicale modérée taty amin'ny faritry ny ranomasina Indiana zay misy a Madagasikara fa izy aloha mbola lavitra be tany mbola tsinanandry any amin'ny tsinanandry La Réunion any Australie sy ny rehetrarehetra any fanazanina tsy zany aiza le fiomanana ra-tsaina io ne misy préparation io resaka ra-tsaina io jereo ne renazy tany Mananjary vatana coco be iny tonga dia ningain'le rivotra eo le malagasy zay vao sanganihana nefa deny zao zany efa mila fiomanana inona fanampiana n'ilay malagasy fomba fiasa daholo zany jerenako variana ty amin'ny resaka politika ty ny olona ry sahirana ary le fiovavan'ny toetrandro anisan'le mivoriana tamin'le COP farany teo natrehan'ny filohan'ny repoblika malagasy dia miresaka hoe memafy ane ty zavatra ty ny fikorontanana eto ambonin'ny tany eto Madagasikara tsy afabela amin'izany amin'ny resaka cyclone betsaka izay dia efa nisy an'izany hoe Yaslé tao anatin'izao saison cyclonisme zao zany anga fantatra ny gasy tsisy mampafantatra an'izany
efa nisy zany asle zany taty amin'ny ranomasina indiana fa lizy tsy taty akaikitsika fa mbola lavitra zany zany de efa hoe fampitandremana zany ny fitenenana zany tsy hoe mampitahotra tsia fa ny fivoarany teknôlôjia tompoko sy mifandrosoana de manampy be dehibe ny zanak'olombelona amin'ny hoe io izy efa fantatra de melo ohatra amin'ny piloten'ny avion io efa hitany radara sy eo amin'ny pilote eo hoe misy andro ratsy ery anana de mivily ny kapy fa tsy hiditra ao misy turbulence aby eo ka raha hiditra ao anao mety korotana de anahiranao ny pilote mahay an'izany de ohatran'izany ihany koa tony resaka toetrandro ony amin'izao fotoana zao tsy hitanao zay hoe ahoana inona kay mba fiomanana ho an'ny raha toe-tsaina zany ho an'ny malagasy zany zao amin'itony hoe efa ao anatin'ny vampitoana ny saison cyclonika itontsika inona ny raharahany amin'ny resaka autoroute ary amin'ny resaka zany no voizina foana misy tsikera ataon'ny aty ampanondra de mamaly an'iny ny mpitondra de laza ohatran'izany foana izy fa tena ato amin'ilay aimbahoaka ato tsisy presaka fa nga iasle ihany no efa tempête tropicale modéré tao anatin'izao vampitoana zao efa nisy an'izany hoe balita iza tsara balita satria Madagasikara mantsy anisan'le mamme anarana de Seychelles anisan'ny mamme anarana ary Swaziland sy ohatran'izany de efa nisy an'izany balita zany koa tempête tropicale koa zany tamin'ny 3 octobre izy no hita de efa maty moa izany tamin'ny 6 octobre 2022 fa nga zany fantatrao tsisy mampafantatra satria tsisy taitra ary io tsy vitany hoe mbola lavitra dia Madagasikara de aza tenenina zay le fahadisoany zay lasa mampisavorivory saim-bahoaka ka tsy tokony ho raisina amin'izany le izy fa raisina amin'ny hoe fiomanana zany natao hoe olona mitantana sy olona mitondra efa ny tena hoe ampafantariny teknôlôjia vaovao sy meny sy hoe avoleta hoe efa misy an'izao tsy fantatra tsony zany zao hoe tonga hatrany amin'ny inona le izy de zao vao farany teo omaly 1 Desambra de efa misy an'izany hoe cyclone tropicale très intense na hoe sévère Darian zany ray ny anarany aty amin'ny ranomasina indiana zany fa any mbola any atsinanana be any zany any akaikin'izany avaratry ny nosy kokosy asa izy zany nosy kokosy zany raha ny any atsimon'ny Indonezia zany Bornéo sa izy fa aty amin'ny ranomasina indiana de rehefa andeha zany io tapitra ny Desambra hiditra ny janoary février de misy akisaka aty amin'izay le izy tia La Réunion sy ohatr'izany de io tsika nefa miaina ao anatin'le hoe efa fampitehan'ny tontolo iainana sy ny hoe fiovaovany ny resaka toetrandro zany de ny dégâts zany ny amafiny loza voajanahary amin'ny resaka toetrandro sy ny toetany de memafy ny hoe mihafanana memafy zao zay le izy zay de anjaratsika mijery an'izany ahoana ny fiatrehana an'izany misy mpitondra eto asa koa angamba indraindray mety mba miteny any ny any ambony any ny any amin'ny présidence any ny filohan'ny repoblika hoe mesanareo am'izay mpiara-miasa ao sy ny aty amin'ny mpanantanteraka fa mety le aty koa no tsy manao ny asany de lasa ohatr'izay foana moa rehefa régime tsy manao ny asany le ty ananina aty de lasa mifatratra any amin'le président'ny repoblika le zavatra le président'ny repoblika mety tsy malaly an'iny aiza kosa moa no ahita amin'ny président'ny repoblika zay any amin'ny any amin'ny birao rehetrarehetra any tsy ho hita mihitsy zany fa le mpiara-miasa no manao ny tsy mety ohatr'izany daholo rehefa régime ka rehefa ohatran'izay le izy lasa mifatratra any amin'ny filoham-pirenena le zavatra inona moa no mahatonga ny filoham-pirenena Iany Rajoelina tsy tonga de anala an'izay tsy mamely tonga de esory zay tsy mamely fa ohatrany lasa mifatratra ry daholo le izy tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana moa no tena hitanay zany satria teo foana moa fa rehefa misy tsy mamely zany any amin'ny rehetrarehetra fa tonga de enjana indrindrandrindra hoe misy zavatra tena hoe ekinan'ny aim-bahoaka aim-pirenena tonga de miala esorina ka zay zany le izy hoe rehefa tsy mamely rehefa tsy manao ny asany de tonga de esory manana fahefana zany tsara mihitsy ny président ny repoblika satria amin'ny mafilohany mpanantanteraka numéro 1 eto amin'ny firenena azy
dia afaka ataony tsara mihitsy zany tonga de sory any zay tsy mamely ao fa raha voatsy zay la izy a de hitatra la izy io zany zao ty resaka hoe fiovaovan'ny toetrandro ty de ahoana zany zao mandeha any le fotoana ary efa eo mizaha vesy février eo no tena ohatrany mafanafana ny cyclone ty akaikaikytsika ty a zao moa izy zany zao mbola lasa aloha be de any akaiky Australie any no any akaiky ny ronosy cocos any misy aloha Darian zany zao nefa afarany eo de fanirina moa engany mba tsy hoe voan'ny hoe mafy be isika fa izy moa zany na hoe tsy mandalo ty an-tanety io ny cyclone araka ny tenenindreo manam-pahaizana momba ny toetrandro rehefa manafosafo ny morontsiraka Madagasikara misy fetraikany any indrindra ny any amorontsiraka ny mampalahelo mihitsy mampalahelo mihitsy ny any amorontsiraka ohatrany hoe tsisy pijery ohatr' zany de engany mba tsy hanaovana récupération politique andray fa mba le maolona re olona mba jerena fa tsy hoe tonga indray ny vanim-potoana ny cyclone de ohatrinona indray ny fanampiana avany velany inona indray de hoe rehefa cyclone de zay vao azo fanampiana de falifaly ery tsy zany ain'olombelona ndreza tsy azo atao kilalao ny ain'olombelona zay zany ny momba an'iny ka mijerytsika ohatrany tsy tena mbola hita hoe inona ny fiomanana fampiomanana n'le malagasy tsy fampitahorana ho azy zany tsy nataotao foana ireny fivoriana iraisam-pireneny ireny nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny resaka hoe fiovan'ny toetrandro manahirana an'io ary tsika tratran'io eny ary zay ny momba an'iny dia raisitsika ny mpisehatra Andriamatoa Motarson alleluia somary niova kely moa satria androany izy vao tonga omaly izy zany tsy teo satria nisy fandaminana miarabanao tompoko miarabany rina miaraba ireo rehetra manaraka izao fandarana eto amin'ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada miaraba ireo mpisehatra mpanao tsy lazaina any ambadika rehetra any miaraba anareo any ampitan-dranomasina ianareo vahoaka malagasy manerana ny nosy manaraka izao fandarana izao de misaotra an'Andriamanitra indray sika nahazo izao maraim-baovao zao ka dia anehoantsika mandrakariva ny finoantsika sy ny fitiavantsika ny mpiarabelona amintsika zany ka de tonga eto hanazava ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity miaraka mirina moa zany dia ifanakalo fitenenana eto zay mirahalahy hitondra fanazavana misimisy kokoa anareo dia misaotra anareo manaraka amin'ny fandaharana eny ary ka tonga de hiditra amin'ny atsipriantsika efa nisy nomaninao ihany zany amin'ny hoe resaka ataontsika efa nisy ihany no ny taridresaka zay nataoko teo moa teo ny resaka hoe crise institutionnelle teo ny resaka hoe tsy maintsy atrehan'ny Madagasikara ny saison cyclonique ahoana ny fiomanana amin'izany sinsisa eo ihany koa ny resaka tany moa mbola tsy voatengo teo any amin'ny resaka QMM sy ny rehetrarehetrany io zay fantatrao tsara momba an'izay tonga de omenanao raha sehatra hoe zay anomboanao azy ndao ary avy hatrany za aloha amin'izao telo andro lakamisy zoma sabotsy lahady telo andro melohan'ny krismasy zao miara-paly amin'ny vahoaka malagasy miara-malahelo koa anefa fa 700 ny kapoka amin'ny vary 700 mihitsy any aminay zao de 700 misy mpivarotra mivarotra 700 ka zay ohatrany hoe tena vomia hita tanteraka le fahasahiranana sy fahantrany ny vahoaka malagasy zany amin'izao akatoko ny krismasy zao satria mba eto zany hoe anao fety na ny varo atokona ary ohatrany ny anahirana fa niakatra be ny vidim-bary de sanganehana manambara an'izany malahelo mitenenareo an'izany fa zay le zava misy ary ny antony na tonga an'izay tonga de tsorona ny tsy fahaiza mitantana reto mpitondro reto oeraoera ny be debe fa tsy fahaiza mitantana efa nitenenanareo hoe krisa foana ny vola malagasy ny antony vitsivitsy mantony maro ny mahatonga an'io fa vitsivitsy ihany ny tenenintsika angamba rehefa anina hoe mampikrisa an'le vola malagasy de miakatra zany raha manafatra vary tsika miakatra ho azy ny vidy le vary de miakatra ho azy ohatran'io lasa ny any ambilaniny tsy misy tsony fitenin'ny reto olona reto mantsy tamin'le hoe ny lalana ataovy ny lalana fitenin'ny filora valomanana de zany angaha tonga any ambilany taty arina hitany hoe tonga ao ambilany le izy fa izao
fitantanandry zareo mihitsy nivokany tsy tonga ty ambilany de ho resantsika hoe inona ny antony mahatonga an'izay fa dia teo morina miteny hoe ny ACDDED nanao fangatana ny hevitry ny ACC ny amin'ny zavatra nitranga teny amin'ny Assemblée nationale za manokana lorina za manokana ho aza raha-Montarosona tsy de mahatoky an'ireo ACC reo satria manino so de mety hoe eti-po fotsiny raha ohatra hoe eti-po de tonga de atao fotsiny reo olona hoe tsy fihetsem-pony Indra-Montarosona fa reo olona reo mitondra teo ange nanapaka nga filoham-pirenena na nendry gouverneur fa izao anatin'ny constitution amin'ny andininy fafiriny misy hoe gouverneur fa tsy niteny reo olona reo rehefa nanaovan'ny mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara fanamariana izy zay mbola tsy niasa odo io vondrona européenne ny teny mahery teny mahery ka zay nanaovako hoe odo io vao nanomboka ny fitondrana 2019 de efa nanendry gouverneur izy de efa tsy niteny de efa nandika lalam-panorenana ny filoha tsy nitenynareo fa ngany olona mila pirofo dimy amaneniny ray de ampy ilazana hoe tsy azo itoko isanareo de eo nareo mieritreritra hoe nanana ny fifidianana eto mitranga ny zavatra tao amin'ny asa tato amin'ny anteny miera izay napetraky ny ACDDED ny fisainana mitondrana ny lizy eo aminareo mba hangalana ny avianareo fa ny hitako ny tranga fomba fiteny amin'ny olona any andafy fa maninona moa miteny foana hoe ny any andafy angelo ny Amerikana nefa ny Frantsay efa ronjato taona mahery nanomboka nanao an'izany hoe république ny États-Unis koa ohatrohatro zay ka tsy tsika veo enimpolo taona nanao république ny seho ianakendry fa zao ny tenen'ny olona ary hitako mihitsy fa mariny zany ho an'ny olona hoe nianatra lalàna za aloha tsy nianatra lalàna fa za raha misy anina de mamaky an'le lalàna de mba miezaka mahazo an'le izy fa ny tena fototra ilaina ho an'ny mpitsara de ny fahaizana mampiatra an'le lalàna le voasoratra fa tsy anao foana hoe azo raisina fa tsy mitombona ny olona ny teneniny ange le filohan'ny ACC teo aloha mpampianatra droit constitutionnel le izany nataony izy tiky tsy mahay mampiatra kory an'le zavatra ampianariny fa ny kitoto ny fitiavatena filamboninahitra ny zavatra maro samihafa no mibaiko azy de mampiteniteny fa zavatra misy pirofony no entin'ny olona fampiarana ny lalàna de zay fampiarana de milaza izy ary tsy azo ovana na virgule na inona fa tonga de milaza izy hoe tsy azo raisina fa tsy mitombona de ohatran'le pacte de responsabilité ohatran'ireny inona zay tsy azon'ny olona mihitsy inona zany eto koa le ACC de milaza hoe tsy anjaran'ny ACDDED no mitondra an'izany tsy qualité anareo zany ka zay le izy zaho tsy mahatoky an'ireo ary za mihitsy tokony mialy reo na raha-pitso ary tsy mahasoa firenena mihitsy io ACC io tsy mahasoa ça ne fait pas du bien pour le pays io ACC io fa kitoto foana ny zavatra ahoana moa no hitenenany hoe gouverneur ahoana ny tsy hitenenany hoe tsy ara-dalàna zany zay de ampy hoe tena manjary mahatonga ny olona miteny hoe kitoto le zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity ary zay no mahatonga n'ity firenena ity hoe ho tany tsy tan-dalàna anisany miandraikitra an'izany ka ireo ACC reo rehefa mbola tsy ezaka hoe ampiatra ny tan-dalàna eto tsisy antony mampijoro azy zay ny hevitro amin'iny ACDDED iny rina de le amin'le cyclone miara-malahelo aminao ary rina miara-malahelo afa zao inona m'ty zavatra nataony'ty fanjakany ity moa mba manjary ny zavatra mbola hitranga afaka ray volana roa volana ny teneninao ny raha-pitso ary ange vidim-bary io ange mety ho efa tonga ho arivo afaka tapa-bolana riny mbola tsy cyclone ty ainy ve ny fean'izay zay indrindra mantsy ministre ny commerce moa zany izy ny mivarotra vary no ataony raharaha mampiasa fahefa-panjakana sy ny etsetra
tsy fantatra hoe izy le entreprise fa de zao izy manafatra de izy no mizara ohatran'izay lasa manao grossiste izy zany zay ny asan'le ministra de ohatr'izay voafehy ve le vidim-bary a tsy mino a hoe mafehan'zay le mafehan'zay vidim-bary zay a le vary eny miakatra eny amin'ny mpanjifa zao hoe 700 ny kapoka fa le mpamboly tsy mahazo tombony ko le mpamboly le tena any an-tsaha tsy mahazo tombony zay le tsy hain'le tompon'andraikitra no tena hoe ka zay mihitsy hoa zay mihitsy le izy a le hoe fiomanana efa nizatra mampalahelo angerina de zao hoe mitranga le loza tonga ny olona manatitra fanampiana tery amin'ny inony tery tany mory BNGRC de nisy olona namoaka tao amin'ny BNGRC hoe tsy voazara araka ny tokony ho izy ange le fanampiny nisy tarainana ka tsy voazara mihitsy fa tonga de indray mandeha zay ihany le olona ny teny de tsy nasaina ny teny tsony zany hoe raha mitondra fanampiana ary ianao zany a mety manjavona lasa mipetraka daholo ny aya isan-karazany le tsy fatokisana ary ny tena marina moa ty firenena malagasy zany zao ry vahoaka firenena tsy azo itokisana amin'ny mpitondra eo aminy fanampiana ho an'ny traboina tsy nisy fanampiana ho an'ny olona kere a mangazo 1 kilô no entinao a de ilazy ianao fa ianao ny tena nisan'ny karakara mba mampalahelo zany tena fanaovana ohatra ny fanaovana tsintsinina n'le piray firenena amin'ny tena mihitsy zany zay ny zavatra mitranga ka tena ohatrany manjary ohatrany kizitinjitina raha miresaka n'ireny mahita ny tsy fahamarinana sy ny fahalambanina mpiray-tandrazana amin'ny tena reny ny tena de allo ajanko hoy ny resaka fiomanana amin'ny fiatrenan'ny cyclone fanabeazana ny éducation tokony alefa foany reny amin'ny radio hoe de nzao de efa manamafy sy ny sisa alefa foany reny fa raha zavatra hafa no atra hoe rafitra foto-drafitrasa no angatahanao amin'reto fanjakany reto io manana ny cyclone tsy isy an'izany eo akory riny zay fanamariana kely fotsiny moa zany amin'ny tondra raha tony hoe efa karazana fanampiana ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana ny filazana amin'ny tena hoe mazava tsara 15 novembre 2022 ka hatramin'ny 30 avril 2023 ny vampitoana ny cyclone aty amin'ny ranomasina indiana efa manampy be ne zany zay zao miteny eto de efa manampy be zany ny mpitondra fanjakana sy izay tompon'andraikitra rehetrarehetra any satria izay tsy mijery hoe amin'izany tsy hoe mijery hoe atokony ihany fa le vahoaka malagasy no jerena indrindra ny any amorontsiraka rehetrarehetra any zay mifafankiony rehefa tonga ny rivotra sy ny rano be 15 novembre 2022 ka hatramin'ny 30 avril 2023 tompoko saison cyclonique aty amin'ny ranomasina indiana mazava efa fanampiany zany de ahoana eny ary ka zao ngery riny rehefa hoe miresaka an'izay ihany ianao a de mbe misy mieno ve zany maintsy miresaka an'le géographie amin'ny Madagasikara zay indrindra tsara tanàna ary ambony mary akaikin'ny inona moa ty izy teo ary akaikina Antsoe ary cyclone zany raha vao midona amin'iny de tsy maintsy mikisaka izy midina makatia akaikin'ny Fenorive station-ny Randovongo satria midona amin'iny montagne tsara tanàna iny de zay ka raha ohatra indray izy ambanimbany a midona amin'le falezy ato de na izy miakatra ny Zorobe na izy mikrisa de makany Mananjara zay foana ny lalan'ny cyclone engane ka tsy hoe de izy cyclone mafy be anna ohatr'izay de reny olona amin'ireny faritra reny zany mila ampitandremana asaina anazavana hoe amafiso ny tafo amafiso ny ohatrohatr'izay diovy ny zavatra anina rehetrarehetra ny azo karazany hoe mora menjera sy ny etsetratsetra zay no zavatra azo atao ngamba fa dia ny olona mipetraka amin'ireny faritra reny koa iveriko fa efa mahafantatra ny tokony ho ataony fa ny falezy miaro Antananarivo anke matetika de zao le faleziny Mandraky sy rano mafana mahatonga raha miakatra ny Antananarivo manitsy hoe miditra avany
avy any Feno Riveste izy ohatra ka hoe hiditra ampivoatany a de any Anjoro be izy mandeha de any de ka efa miena be deabe le heriny ohatr'izay de aty atsimotsimo ndray izy any an-tany fotsiny any Antsirabe fa efa miakatra n'le falezyny aninona moa io atsananana tany fotsy a efa misy vohitra hanina koa io a de efa miena ny heriny fa le midina mena atsimo arakaraky ny dinana makany atsimo a meiva le tendrombohitra rehefa mahazo an'izao ny vondroso ianina zany a de mbola matanjaka izy miditra amin'iny a de lasa mitondra faravana be deabe de tonga hatrany akaiky ny osy izy any izy vao manay indraindray ara tafavoaka any an-dranomasina mihitsy izy noho zay le hoe efa midina ny ahavon'le vohitra eto a Madagasikara any amin'ny faritra tsimotsimo any fa ty avarabaratra ty izy misy Antsara tanàna misy Anakaratra sy Andringitra de ohatrany hoe mba anina de ohatrohatr'izay le zavatra miseho re de zay no entinay izy mantsy misy miteny Andriamantomotarsan hoe ny fiatriana ny cyclone amin'ny vanim-potoana ny cyclone efa ao anaty moa zany zao tsika de ahitana taratra ny efa nyteneninao teo ihany hoe ahitana taratra ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaizana mandray andraikitra manoloana an'izy le izy nefa efa fantatra de melo hatramina daty efa tononona de mbola mafy be foana ny vokany eto Madagasikara vokatry le cyclone izany nefa i Maurice La Réunion zay nosy kely ary ampovoan-dranomasina ary zay riatan'ny cyclone raha hoe misy raha matina mony ainy de ataontsika hoe tsy nahenontsika hoe apolina ohatr'izany fa mety hoe raina rona mifahasim-bajavatra iny tsy maintsy misy iny fa ny antsika aty de tena mangataka andray tsika mba omeo zay de ohatr'izay foana ve zany isy ataona ka le izy angerina aloha misy fitenenan'ny olona hoe ny olona dondrona ihany tsy mialatsiny fa zay mihitsy le fitenenana hoe ahoana tany ce sont les imbéciles qui ne croient pas en la météorologie zay zany no izahako hoe adika tengasy hoe ny olona ndeha atao tsy atao hoe dondrona angamba fa ialana tsiny le fitenenana re olona ny olona badraodra no tsy mino ny filazana ny famantarana ny toetrandro misy angeny prévision efa hoe trimestre ray de efa mivoaka zay mihitsy ny antom-pisiny ary efa fantatra teny meloa données météorologiques zany efa telo volana meloa be deabe reny manampy zay l'izy ka deverina ny olona afaka mijery an'izany any amin'ny internet fanjakana moa afaka mampita an'izany amin'ny aino amanjery fa engany mba tsy le oeraoera fotsiny hoe ametraka vato fehizoro petraka le vato de tsy hita tsony zay toyany mba tsy ho zay tsony ny andeha fa le fanabeazana an'le olona ao anatin'le zavatra hitranga eto amin'ny cyclone fa de misaotra ndrina isika na metraka tsara hoe tokony ho mailotsika mba hierovana ny fananan'ny olona sy ny ainy mahatonga azy miteny an'izay ka disorana ny riny zay izy ty moa tsika rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa tonga ny cyclone de hoe ny pomban-dravalo manana ihany lisaka ao na hoe ihana fa eto re malagasy rehetrarehetra sahirana ao anatin'ny resaka cyclone de nyresantsika le izy am'teo ihany ny fantarantsika miara-manao zay mibiesy radio madà Andriamantoa Motarson anisan'ny tena hoe narahanao akaiky ty resaka QMM ty de eo ihany koa ny hoe fanjakana resaka tany sinsisa inona fanarahana ao anatin'izany convention sa permis sa inona mahasamy hafa an'izany ianao malala tsara ny sehatra eo tena mba hitondray fanazavana kely hoe mba ho fantatra amin'ny malagasy le izy eny arina lasa ifanilaka mantsy ianao nanontany an'lizy mantsy fa hitako tamin'ny gazety koa ny zavatra nitranga tany tsimotany dia notoanana ny fandehan'ny QMM zany hoe ny bloquena ny olona zany naneo ny ATZ ny raha famakiko an'le vaovao tamin'ny gazety dia notoanany tsy afaka ny asa ny QMM dia tonga ny mpitondra fanjakana roa andro dia mahaolana de vany olana zao zay le communication zay de ozy le gazety nagaga fa tonga mitondra fanjakana de tonga de vovany olana fa inona ndray ohatra ny tiany le gazety olazaina hoe inona ndray ny kolokolona atao sy ny etsetra ohatr'izany
za nefa reo olona ho anareo any atsimo any de miteny aminareo fa ny compagnie ohatra ny QMM sy ny Ambatovy sy ny compagnie minière reo orinasa lehibe mpitrandraka arenakibony tany reo angeka tena fady manao kolokolo zany ary tena tonga de roan'le tompon'andraikitra ao any mpiasa zay fantatra fa manao kolokolo ka raha ny lehibe le orinasa mihitsy tonga de roan'ny associé rehetra raha vao manao an'izany satria raha vao zay mihitsy de efa krisakrisa makany amin'ny tsy fahamarinana ny asan'le société zay nefa miala am'izay mihitsy raha vao orinasa mpitrandraka renakibony tany inona ny zavatra mitranga fifanarahan'ny QMM sy ny fanjakana malagasy mantsy les conventions no mifehy azy fa tsy ty hoe code minier ty ina moa ny tena lanjan'le convention fifanarahana nataon'ny rotota tamin'izany ino tena mitondra azy ino mitondra azy le hoe miala any Fort Dauphin hatraty akaiky ny Tomasina sisy tany rehetra amin'iny anaovan'ny QMM recherche daholy de eo any atsimo izy alonina nomboka hiakatra ho aty akaiky ny farafangana aty izy rehefa kelikely fa de any atsimo izy aloha manomboka 20% no an'ny état malagasy 20% no an'ny état malagasy fa ny 80% ny QMM fa le gazety ndray ihany teny hoe 2% fotsiny ve tsy mariny zany re olona fa 20% no an'ny fanjakana malagasy fa ny zavatra nitranga nahagaga de zao mantsy tsy hoe nahagaga zavatra ny ainako zany efa hitako zany rehefa any amin'ny fanjakana ianao no mandoha vola hoe omena ny collectivité menan'le tanàna eo am'le izy collectivité mihitsy ny région sy ny etsetratsetra zavatra efa niainana ho azy zany de izy reo inona no mitranga région manome ny commune sy ny ohatran'izany sy ny tompotany fa zao le orinasa zany efa manome an'le vola hoe ty fa aty amin'ny maninona le olona no mitabataba ety amin'ny arabe hoe zay ka izy tsy mahazo ka fa inona zany misy izy tsy mahazo fa zao nge de fanjakana eto koa mantsy fanjakana daoliny itsika no hitenenana azy fa le vondrom-paritra ahoana amin'ny collectivité eny commune sy ny région fanjakana koa zany ny vola zavatra efa hitako koa zany tonga any amin'ny région fa noho ny antony samy hafa filana eo amin'le région dia tazominy aloha le vola de ampiasainy fa tsy ameniny an'le commune de tsy amen'le inona araka tsy mahazo le commune de tsy mahazo le tompotany zao nge lalàna mifehny arenakibony tany ngelo rina ny fototra ny eo ambanin'ny tany no an'ny firenena fa ny eo ambonin'ny tany le tany zany le tany ny fiteny azy le surface an'ny tompotany de tsy maintsy manao fanarahana ny tompotany sy le mpitrandraka le arenakibony tany eo ambany de zay le hoe vola aloha azonao ka le olona le orinasa be zany mandoha vola izy mandoha izy fa noho ny antony samy hafa fa tsy tonga aty am'le vahoaka noho ny antony samy hafa de voatazony eo amin'ny région na voatazony any amin'ny de aveo le orinasa ny kotabain'le vahoaka am'izay zay io no hitan'ny vahoaka dia zay no ataony de lasa manjary sahirana le orinasa hoe fa ahoana no misy an'izany zay mandoha an'le volana iara-dalànako inona moa no mahatonga anay tsy ho afaka hanao ny asanay de eo zany le izy de lasa misavorita koatra zay de rehefa tonga tany ny fanjakana de nravinaingana le izy tsy nisy zavatra nanahirana tsony fa dia vita soma tsara zavatra tsy tokony hitranga akory zany fa dia mitranga le izy zay le de ahoana raha ny fanaraha-maso an'le atao am'le ohatra hoe commune région ahoana mba fanaraha-maso hoe misy bloqué any ananina anany tsy tonga aty am'le vahoaka aty tsisy fanaraha-maso ane tsy anjaran'le compagnie minière kosa angelo zay any aty amin'ny fanjakana Foibe tokony manara-maso tsara le izy mba hoe eny ka ndraindray koa le fanjakana Foibe koa no mandefa an'lizy any amin'ny région eo de efa misy fahatarana lizy ange le cascade n'le circuit noho ny antony samy hafa hoa de misy ohatrohatry zay daholo le izy fa le vahoaka ry ananina ry no
maninona moa ohatrany hoe maninona akalana moa zay misy nizy lasa akalana ohatrany hoe izy no misolo vaiky ny akalana zany de zay izy mananana an'la izy a de sahirana izy mananana an'le zavatra fa dia so ihany moa zany fa miva malaky le izy fa na folo andro zany arange folo andro andoavana karama nge zany satria ny olona nge tsy ny grève mipiasa fa ny olona de lasa manahirana zany lasa surcoût zany a ho an'le orinasa mpitrandraka renakibony tany zay ny momba an'iny fa efa nresaka karama ihany Andriamato Motarson le karama de ataontsika hoe karama mpiasa-panjakana karama any amin'ny privé mitombo ny filana ny isa-tokantrano rehefa farany ohatr'izao ny taona tombo ny filana zany ny ankizy mila kilalao tsy maintsy asiana sapin hazo noely sakafo tokony mba atao miavaka tsara fa ao amin'le lanjan'le karama am'izay Andriamato Motarson tena le karama mahazatra ara tsy misy fety 5 andro de ritra ity misy fety misy exercice be zany amin'ny isa-tokantrano any ny tenanay moa zany efa betsaka manamarika hoe nyrina rabe mananjara resaka hoe mantra amin'ny malagasy resaka hoe sahirana amin'ny malagasy resaka hoe maivana ny lanjam-bola mitrosa foana ny isa-tokantrano sy ny siasisa ka inona ary no teneniko zay no fiainantsika isanandro ahoana mba fandraisan'Andriamato Motarson zay le hoe fiatrehana ny farany taona zay amin'le lanjan'le karama mbola tsy miresaka 13e mois aloha anahoana sasany ary any hoe azo sa tsy azo ara-potoana za tsy ara-potoana ka io anke zao anke aloha efa nilazaina hoe tsy misy vola io fanjakana io fanjakana aloha ny resahana tsy misy vola io fanjakana io de ny taradolo na karama sy ny pension rehetrarehetra ny taradolo mety hoe 3 andro na 4 andro fa efa fampisehoana aloha reny efa signaly reny hoe tsy manam-bola le fanjakana no mahatonga an'ireny inona ny zavatra mitranga zay efa nitenentsika hoe ty fanjakana ty sy ny firenena me mahantra ka na mitombo ara ny filana amin'ny fety ny farany taona sy ny krismasy tena tonga amin'le hoe marina aloha fa tsy mifanaraka loatra angamba le hoe valala tsy atanana tsy atolo-jaza tsy manam-bola tsony io fanjakana io ny amin'ny janvier nge mbola tena horarary iny tena enjana be dia zany rehetrarehetra zany mampiseho hoe tena tsy manam-bola ny fanjakana ny karamana hoe ampiakarina tamin'ny voalohan'ny taona le hoe ampiakarina 5,000 ariary ny karaman'ny mpiasa privé 20,000 ny fanjakana de 30,000 lany ny zavatra mampalahelo tamin'le izy de lainga be le izy satria ny 30,000 nge le alaina any amin'ny knampy sa tsy vola ny fanjakana io tsy afaka anao lalàna amoahana n'io vola io fanjakana malagasy satria tsy anazy io vola io fa na le 20,000 ny teneny nomena ary nge firy volana izy ny namme efa namme ve izy sa mbola tsy namme zany nge no mitrange de zao tonga ty amin'ny farany taona tara daholo izy ara-moa efa tany amin'ny voalondohan'ny volana novambra nge hoe mijanona ny fandoavam-bola ataon'ny fanjakany matoa misy an'ireny le fitakina mitaky vola daholo mitaky vola tsisaka moramora ary rena makany amin'le hoe dia ny filoham-pirenena tany États-Unis zao mantsy zatra ny tany ianao ny resaka le hoe tato amin'ny assemblée ny savritaka zay de tezitra ny président hoe nanozona mihitsy ny président ny reto député amin'le hoe nanao motion de censure izy de ny tenyny président zao tsy afaka ho any États-Unis hiatrika ny fionana USA Afrika satria nisy an'le motion de censure ohatrany hoe mba natsiaro menatra izy zany eo anatrehan'le zavatra mitranga inona ny zavatra nseho ohatrany hoe tsy tokony mbola fotoana fanaovana zany aloha satria ny firenena andeha ho ary nareo ato tabataba ny pitson'iny izy de ny ainga mba mifanazavana zany everiny tena hoe fa inona ny nahatonga an'le président nandeha tapoka androany izy miteny hoe za zao tsy afaka no zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa zao izy nandeha tapoka ny fahitako azy satria États-Unis zavatra mitranga mantsy ny tena marina zao hoe ny firenena amerikana USA zany
de miezaka manitsy miredéfinira ny fifandraisany amin'ny Afrika mihitsy USA satria maninona azadiny fa i Frantsa am'le resaka Wagner ny eo Mali sy iny Afrika Centrale rehetra iny Wagner zany amin'ny Rosianina zany manomboka roan'ny olona frantsay tsy mila nareo tsony zay ozy malianina zay mitatra amin'ny de micompenser an'izay ny Amerikanina no le zavatra mitranga any Ukraine koa zavatra mitranga any Ukraine de ny influence Russie hoe mitombo aty Afrika eo koa Chine i Frantsa miembotra de io États-Unis efa efatra amby folo taona tiarina indray nge États-Unis vao nanao an'le hoe USA Africa le fionany mba amerenana zay les États-Unis sont en train de redéfinir leur politique africaine zay ny tena marina le izy ka zao ny fahafantarako hoe nahatonga ny Flora Joel nandeha tany le filazan'ny Amerikanina hoe zay amoaka 51 milliards de dollars atsaiko hatramin'ny 2037 angamby izay tsy tadidiko tsara le daty vola tsy toko tsy foroana nge zany ho any Afrika ho any Afrika io de ngamba filoham-pirenena mba nieritreritra hoe mba raha mahazo aina deux fotsiny amin'izay ange de mba mety amiko kosa ary marina aloha tsisy mahadiso azy aloha mieritreritra an'izany hoe mety mahazo an'izany fa ny zavatra adininy ireto olona reto ange tsy frantsay fa amérikaniny ce sont des anglo-saxons de tonga am'le fitenenana hoe le flegme anglisy le hoe malemy tsy azo zay ny toetra n'ireo olona reo efa namoaka tany amin'ny 2021 hoe tsy marina ny fitantanana Covid nataon'ny fitondrana malagasy reny dossier mipetraka dolo zao mipetraka reny information tena marina reny matoa mpitondra fanjakana Amerikanina mihitsy ny namoaka azy raha andriketaka transparence intérieure tonga de namoaka fanambarana ny ambassade fa teneniko andrina hoe misy manao aposy vola ny fitondrana malagasy volan'ny Covid tsy misy ny état de droit corruption mameno ny fitondrana tsy misy bonne gouvernance nefa ireo tena fepetra tena petraka zareo reo zay mihitsy eo mantsy riny anglo-saxon nge ho any resany samy hafa miala tsiny samy hafa am'le attitude any frantsay mantsy somary ohatrohatra ny metsara velatsy ozy ny fitenenana kary Sarkozy mihitsy ara nitafiditra tamin'le mondial ho ataony Qatar mipiretiny tao ry Platini hoe ary-tsay mankarivo vatonareo de ka zany fa ny anglisy sy ny amerikanina tsy manao an'izany somary manambomboatra metsara velatsy manao izy hoe ame fa rehefa ve tena tonga izy de milaza hoe tsy anome fa ny Amerikanina ohatra zavatra azo tsapaitanana hita angamba rina de zao le hoe teneniko an'rina le hoe teny délégationna malagasy tao anatin'izany ny filoham-pirenena zany na tafiditra ao anatin'ny MCC tsika Millennium Challenge Corporation zay ny fanambaran'ny délégationna malagasy de hitanao le attitude an'le anglo-saxon izy nge tsy miteny hoe tsy marina ny tenen'ny délégationna malagasy tsy ohatran'izany reo raha frantsay reo de ny tenen'ny vantany zay finona ny nataony namoaka fotsiny izy hoe reto ny firenena ao anatin'le MCC tonga de zay fotsiny tenenika tsy miady hevitra anao am'izany izy ary ny Amerikanina nge de ho samihitsy nanao hoe anome volany Afrika Sénégal raha moa nahazo 4 milliards de dollars Sénégal fa zao Madagasikara koa de anisany ho éligible am'izay raha ohatra ka mipetraka ny état de droit zay le raha ohatra ka misy condition tsara le izy taritin'ny Amerikanina mihitsy Madagasikara anaraka azy eo amin'ny politikany eo amin'ny sehatra afrikanina fa tsy krisarisa hoe ho amin'ny Sinoana ho amin'ny Rusiana zay nge le redéfinition zao mihitsy ny Amerikanina manao zay redéfinition politique africaine zay omena volonareo mahazonareo sany olona arangeno miteny hatramin'ny 2-3 milliards de dollars fa le fepetra atongavana am'izay enao efa fatany tany aloha fa misy kolikoly misy tsy fahaiza mitatana
misy tsy demokrasia, misy tsy firenena tsy tandalàna. Zay zavatra zay nefa zava-dehibe ho amin'ny fisainana anglo-saxon zay. Ary inona ny tsy mampandroso an'ity firenena ity rina? Tena marina ange de zao hoe tsisy mahatoky an'io fitondrana io ange ny firenena eto ambonin'ny tany. Na ny frantsay ary ange tsy mahatoky an'io fitondrana io. Izy ny nametraka an'io. Fa izy tsy mahatoky an'io. Ary raha tsy diso ary na totra ny nahena hoe niantso an'ny Macron mivantana mihitsy ara ny filoha Rajoelina tsy haiko tamin'ny latsinainy sa tamin'ny zoma zany. Fa tao tsy niraisiny. Zay le lazaiko anao hoe le hypocrisie. Zay le miseho hoe namanao be izy nefa rehefa tena mila azy ianao satria amin'le tsy fisimbola eto Madagasikara. Zay ny tenenin'ny mpanara-baovao samihafa. Nilse Parsa koa mbola eo koa. Zany. Eo koa mbola iny mbola sujet. Tena tsy mampitombony ao anaty vilany marina aloha mety malahelo angamba ny sasany le hoe miady an'le izy. Fa le ao anaty vilan'le malagasy mihitsy amin'izao angeny mety tsy misy tsony fa tsy hoe tsy mitombo fa ny tao ary rehefa niena. Tsisy hatramin'ny apango, tsisy kofina tsony. Ka zay ny apango ary rehefa tsy isy tsony satria ny vidim-bary rehefa niakatra 700 tamin'ny 2009 nge 2200 vary. Ie, 2200 mihitsy. 1 euro. De zao izy 1 euro koa. Latsaka 4600 mantsy 600-700 euro zao. Ariary aloha ny euro fa tsy FMG zay kosa. Fa tiako resahana diso iny teny koa iny fa tiako resahana de zao hoe tena me mahantra mihitsy le vahoaka malagasy. Me mahantra de zao nangame nanantena ny délégationna malagasy hoe azo fanampiana be avy any États-Unis. États-Unis nge fantatra fa hanome tokoa ohatra namen'ny mivantana hoa io nanome ny Sénégal io fa ho an'ny firenena tsara tatana. Ny politika anao ange afy fa ataovy ny mangarahara, ataovy ny tsara tatana, ataovy ny ady amin'ny kolikoly, ataovy ny fanjakana tandalana. Ny Amerikanina manome noty ohatra ny ankizy any am-pianarana hoe ty de omena ty ny taranja de omena noty. Ohatra hoe taranja ny état de droit. Firy ny notin'ny Madagasikara, firy ny notin'ny Sénégal, firy ny notin'ny Rwanda, firy ny notin'ny Ghana. Ady amin'ny kolikoly, taranja ady amin'ny kolikoly, firy ny noty. De ohatr'izany. De ohatr'izay le izy. Ohatr'izay le mitranga. Fa tsy rehefa miteny tonga de mena. Izy ho hanome fa ianao ve mendrika. Zay mihitsy angamba le fitenenana. Mendrika ve ianao azo an'le fanampiana. Fa rehefa heverin'ny olona fa mbola tsy mendrika ianao satria mety hivily any amin'ny zavatra tsy heverina mihitsy, any amin'ny zavatra zay tsy noeritreretin'ny mpanome, ny vola ameny anao de tsy manome izy. Katsika koa zany efa nisy teny tany veny hoe tompon-daka moa, tompon-daka am'izao, tompon-daka. Sa malahelo inona ary zany. Nefa ary tombony isan'ny kere. Tombony isan'ny olona efa mitady ho faty noho ny anoanana. De ianao nefa tompon-daka. De zao azoko ihany hoe nanao natongava ny filoham-pirenena amin'ny lera tsisy ny mpanao gazety eny vato de tsy manao conférence de presse izy satria raha va any États-Unis hoe filoham-pirenena tokony hanao conférence raha ny tena nazatra hatramin'izay régime amifandimby zay. Zao nge riny ianao ange solo-tenan'ny vahoaka malagasy nandeha ary fivoriana iraisam-pirenena. De rehefa mba tonga ianao de mba manao tatitra hoe zao ry vahoaka malagasy no any. Zay adidinao zany, c'est votre devoir. Filoham-pirenena fandimby manao an'izany dao ny. De zao amin'ny lera tsisy ny olona ny vato izy ho any tonga. De mitsaitsaika izy zany miditra de ohatr'izay. Ka zay ny zavatra inona ny tiako izany. Ka iny tonga mpanao gazety foana na amin'ny ray maraina rehefa hoe zava-dehibe. Milaza eo mantsy tsika tonga any miverina any amin'le hoe fa maninona ny vola malagasy no mikorisa foana. Satria tsy mandroso le firenena. Atao raha hoe ohatran'ny hoe comptable zany ny aktifa ny firenena malagasy miena sahala amin'le vary ao ambilanitsika miena de korisa ny volantsika malagasy memidina de miakatra ho azy le vidim-piainana ary iakatra. Zao zany ny menaka any amin'ny raha ohatra resahana zany amin'le lafiny hoe zavatra azo tsapaitanana. Ny menaka any amin'ny Shoprite amin'izao 9500 ngamba sa 600 ndray litre ariary 48 000 francs zany.
zay firy eny zay sivy alina enjato sivy alina eo na tsy haiko zany moa zany 9600 eo zay ny menaka fa mitombo avao nge amin'ny volo sivy fa tsy sivy amitombo avao nge tso zay tsony ny vidiny io menaka io de ho hitanareo hoe fa ahoana de zay ny mahatonga an'lizy fa maninona zao nge rina ny zavatra mitranga aloha ty mbola tsy niteneniny ty hatram'izay rina ny rapport mivoaka avany e Dubai ny banque mondiale ny FMI manaraka ny circuit-na vola sy ny capitaux samy hafa mantsy le hoe vola hafa mba vola hoe 10 millions fa ny capitaux le goavana manerana zao tontolo zao arahany banque mondiale sy ny FMI fa ny zavatra mivoaka nge rina am'izao zao hoe 12 tonnes na volamena mivoaka avy eto Madagasikara navoaka ny Dubai mba azonareo atsaina very vahoaka malagasy tato anatin'ny fotoana fohifohy taty akaikiny 2018-19 zany hatram'izao 2018-2021 moa le efa miteny farany teo ka zay ahoana moa ny tsy krisy io vola io volamenanao alefanao any fa raha nyjanona teto zany ka napetraka tao amin'ny banque centrale mba natanjatanjaka kokoa le vola de tsy ohatran'izao vidim-piainana na ivarotra volamena raha fa tena hoe amin'ny ara-dalàna tena hoe misy etra sy ny rehetra mandeha maro zay teneniny riny zay atao ihany zay re olona fa zao ny olona mpanangona volamena nge volany no ampiasainy aloha de anazy le volamena zay azony fa zao izy tokony andoha etra tokony andoha redevance tokony ary raha manao exportation n'io izy de mamerina an'io ao anatin'ny aty anatin'ny compte ny fanjakana malagasy dia miditra amin'ny compte ny mihitsy zany hoe exportation de lasa ohatrany hoe vola vahiny miditra le izy zavatra efa nataon'ny banque centrale nge zay zavatra zay tany amin'ny taona 20 sy 20 hoe nangataka olona zay manaiky hiara-miasa amin'ny banque centrale ivarotra volamena fa najanony reto fanjakany reto le izy ny fanjakana ministera ny nampijanona n'le izy kay le izy andeha ho alefa trafika satria zao le olona reto leto anatin'le fitondrany reto nge ohatra ny meritreritra hoe aloha volatsika ho apetraka any an-dafy fa tsy hoentina mody aty fa vola gasy mikrisa foana nefa tsy fahaizany tatana ny mampikrisa le vola de any izy mametraka karaha 12 tonne ny resaka eto fa tsy le resaka hoe 73 kilo 37 kilo tsy zany tino atao resaka fa matombo banque mondiale sy ny FMI mamoaka an'le izy matombo Dubai namoaka an'le izy satria voatery namoaka an'ireny taremarika ireny rehefa angatahamba de zay avatia Madagasikara zany zavatra zany ary de tokony efa heritreritra fitondrana malagasy satria ho hita foana ny traçabilité n'ireny volamena ireny rehefa mandeha na mifindra makaiza io na mifindra makaiza hita foana de ho hita eo foana hoe iza le anina ary za mihevitra hoe na ireto lazaina moa zany hoe ny karana sy ny etsetretsetra tsy mahafantatra hoe karana ve ny tompony sa gasy ny tompony fa 12 tonnes no any Dubai aloha ny amin'ny volamena voaka veto Madagasikara tsy nisy rapatriement de devise ary za mino fa tsy nisy etra kory hoe etrana collecteur d'or tsy nisy inona ny tiako resahana azy hoe redevance analoha tany amin'ny commune sy ny ambaratonga fitsinjaram-pahefana isan-karazany zay ka zany rehetrarehetra zany rehefa miresaka an'izany tsika de mahatsiaro hoe ny fahafantarako azy rina fahafantarako azy tena tsy hoe satria eto amin'ny MBS re olona de tena zany fa rehefa tena nieritreritra n'lizy zay de zao hoe tena raha ohatra ka Flora Valomanana mitondra n'ity fireneny ity zavatra efa niteneniny ministre ny finance mantsy ty hoe zay manana renakibony tany efa niteneniny tany Washington tena mariny zany
marina aloha fa manana renakibony tanyntsika ary raha haitsika tsara ny mifehany io arenakibony tany io a tena aingana be mifandroson'ny Madagasikara za de samy teneny zany tena aingana be de mandroso Madagasikara ary inona mitizy teo ka tonga de anao fotsiny zany hoe de asay filora valymanana mitondra an'io fa fantatra ny fomba nitondrany any secteur mininy ity tamin'ny ange io tena nyroborobo indrindra ary zavatra hitanay zany ary napidibola napidibola mba ataovy ny statistika ny 2008 fa ny secteur minina ny tena napiditra vola betsaka indrindra tamin'ny reto département tao ianao tamin'izany tamin'ny 2008 tamin'ny tao minina ianao tamin'izany tsy hoe mpiasa minina fa opérateur fa niasa tamin'le sehatra fa tena nyroborobo be tena aingana be fandroson'le firenena fa raha ireto ny olona rehetra tsy tonga tsy tonga miasa eto Madagasikara akory nefa ny zavatra eto mbola misy zavatra recherche ho atao sy ny etsetra tsy tonga eto ny olona satria maninona tsy mahatoky an'le fanjakana malagasy izy zay ny fandehany eny ary amarantsika satria efa tazanao indray ny mpisehatra manaraka miaraka amin'ny ifaniry Razafy Manantany menanao ara ray minitra Andriamatoa Motarson amin'tinanao azy eny ary rina de zay moa zany ny zavatra azo nambara tamin'ity andro anio ity fa dia mirary krismasy sambatra ho atsika vahoaka malagasy ary dia mino fa na eo ary zao fiakarany vidim-bary zao hiakatra daholo ny zavatra rehetra satria tena mikrisa mihitsy le vola malagasy mihoatra amin'ny euro dia hiakatra daholo io zavatra rehetra io fa dia mampahery atsika rehetra mba tsy ho ela tsony io amin'ny heritaona ohatr'izao efa tokony tsy hita eo tsony satria anao fifidianana tsika fa de mitondram-bavaka n'izany rehetrarehetra zany tsika mba hampilamina ny firenena sy hanomezan'Andriamanitra atsika mpitondra endry fa ireto endriendry reto eny ary zay soratsika Andriamatoa Motarson alleloia nitondra an'izay fanazavahany zava-dehibe moa no nitenen'ny farany teo hoe na inona olana na inona hoe fisedrana sy azo fijaliana lanjaina ny gasy amin'izao fotoan'izao no tena zava-dehibe dia ilay hoe fahatongavan'ny famonjena ny olona sahirana sy ny olona fadiranovana no mila famonjena ny olona manana problema no mila famonjena firenena manana problema no mila famonjena tompoko ka de fa hoavitsy ho ela zany zay hoe fahatongava Messi zay ohatran'ny nanaova Messi ny mondial de tena Messi araka ny anarany tokoa izy iny de samy anana an'izay hoe finoana zay isika samy anana n'izay hoe tsy fahakiviana izay tsy mety le hoe kivikivy fa de hoe miatrika aloha zany ny fety fa na eo aza amin'ny fahasaranana hoe ahoana moa zany ko fety tsisy volako fety tena tapaka be mihitsy zao tapaka be maina be tsisy saosy mihitsy zao nefa ny ankizy aza mitabataba hoe aizan'zao ndray mandreny ko tsy afaka ny amorona fa hoe angalatra ve zany sa ahoana fa na zany na zany lay foto-kevitra ny hoe fahatongavany mpamonjy iny no tena zavatra lehibe iny izany eny ary mitoy ihany ny fandarantsika MBS Radio Mada ato anatin'ny miara-manonjy afaka minitra vitsy eo zany de fa hiditreto ifaniry Razafy Manantany anohy indray zany ny fandarantsika ary misy mpisehatra anankiray ihany koa zany zay hiaraka aminy dia tia moa zany fanamariana kely fotsiny mba hampisaitsaina antsika ny amin'ny hoe tena zava-dehibe ny manasongadina ny tena hoe mahamalagasy de ohatra zany ny any rehetrarehetra any zava-dehibe ny manasongadina ny tena hoe mahafrantsay ny maha-amerikanina misy ny tena ara moa hoe naninona ary any tsy amerikanina fa nataon'Andriamanitra malagasy de ny teny le anankiray teo akaikiny hoe tinga adala efa zay no izy fa isika manana maizy atsika sika manana men'Andriamanitra mety amintsika fa isika tsy mahay mampiasa an'le izy tsy mampiasa an'lay arena be eto amin'ny firenena araka ny voaresaka teo zany ka le hoe ny mahamalagasy zava-dehibe ny mila fanabeazana ihany keo io fa raha miteny Marine Le Pen hoe
asa mizesta ny frantsay raha ohatra ka hoe vice champion du monde ny mondial satria maninona afrikanina daholo no to anatin'ny ekipa pirenena frantsay de miteny Marine Le Pen hoe tena ohatran'ny hafahafa ane zany de misy miteny tena mpanavakava golipoditra tsy mpanavakava golikotra hoe tena tia nisongadina ilay Frantsa zany de ohatr'izay ihany koa isika malagasy mila misongadina mila songadina aza menatra zao ne zany zao lasa menamenatra ny teratany malagasy any amin'ny sehatra rehetrarehetra any menatra satria manina le zavatra ratsy foana no resahany eto nefitsika manana ny maizantsika manana zavatra tsara fa le tsara saro le zavatra ratsy ataon'ny sasatsasany any ivelany any ay volamena avy Madagasikara ny aty Dubai ay zao de zany no malaza any fa soa ihany fa mba misy mampisongadina antsika any amin'ny resaka hira any amin'ny resaka fanatanjahantena sinsisa de izay no fanamariana momba niny eny ary namana fanira zafy manatany tonga ianao dia miarabanao ny miara-manonjay MBS Radio Mada tarito indray raha mifandarantsika ianao indray zao sofera miarava reny dona kely alosa ity dona mafina ny anay iny tena dona fofeny fitiavana misy dona tsy mifamitaka iny fa tsy ohatran'le dona nampime nanomboka 7 sy 4 arivo iny mialatsiny amin'ny fahatarana satria tena embouteillage tsy fakahitana eny bypass rina misy camion tsy valana be mihitsy ery akaikin'ny rocade ery de tena tonga hatrany amin'ny domaine ny embouteillage tena mifona amitsika fa ho an'ny fandaminana aloha de makasitraka ny tonton mota sy zokobery na rahabe mananjara andrianaly sika rena moa zany amty faraparan'ny herinandro ity tena sary zay mihitsy mifandara-potoana satria hitendry any am-piangonana amin'ny zoma sabotsy alahady de akasitratsika reny satria mbola miazakazaka manao famerenana firialina vao misaraka sinsisa kanefa tonga vao maraina amin'ny enora sasany aty de makasitraka ny tonton mota ihany koa tsika zany satria ny fandamina tamin'ny député Mambrabendrina sy député Fetra ny amin'ny hoe androany izy ny antsehatra indray zany mahafinaritra satria tonga famarana antsika ho an'ny rapitso hitsahatra kely de hakalaza ny fetin'ny krismasy de ny farany taona de miverina tsika any amin'ny volana janoary any tsy ny ato tsika nandritra zany fotoana rehetra zany nanomboka tany amin'ny janoary zay nandehanantsika zany tamin'ity 2022 ity ary na inona mety amin'ny hoe de aritratra farany very zalareo de zaka ny dona sinsisy reto zay ary ny ambany ala miala fa zahay tsy miala aminao zany mihitsy fa mbola mijoratra amin'ny farany na inona zavatra nitranga teo de teo foana ny ekipa ary vitanay niaritra izany rehetrarehetra izany sy ny fandaminana de tena ny solidarité ny ekipa teo daholy ny vahina saina ny vezivezy teto amin'ity fandarana ity de akasitrahana daholy ho an'ny rehetrarehetra de izany no isaoranay ny amin'ny isika rehetra zay niara-dalana taminay nandritra ny fotoana farapitsy moa izany vao tena mifarana ny fandarantsika fefatsidiko sady hoe tena tsisy tamorontsika tamin'ity taona ity ary hiakatra amin'ny vitesse 2023 hiakatra amin'ny vitesse tsika 2023 fa betsaka ny zavatra hitondrana fandaminana eto amin'ity firenena ity de fa eto akaiky eto mialatsiny fa misy niantso moa teo de tsy maintsy ndrasika fa verenako atsona rehefa aveo satria misy olon-dehibe miantso eo de atsotsika rehefa aveo ny namana zay miaraka ampeto de inalson zay namana mpandrara pahay manapahaiza zany manko fomba fandrindrana ny teny malagasy avokoa zany amin'ny tontolo ny resaka asa vavety de inalson miaraka amiketo fa inalson koa manana kasikety satria izy de zanaka ny Zorobe eto de manao kokoa atsika ny Zorobe rehetrarehetra iny izy iny tena tanàna mahafinaritra satria raha misy tena mpamatsy Antananarivo hatramin'izay ary hatramin'izao dia iny amin'ny faritra ndraso aloha teneniko varatra andrefana varatra atsinanana
ny Madagasikara iny any Anjorobe zany fa lasa kila-bao le Anjorobe zany zavatra mampalahelo atsika am'izao fotoana zao lasa kila-bao le Anjorobe de ratsy ny lalana ohatrany hoe mangatsitsika amponina mafy ny delestazy mahazo jiro tsy mahazo jiro tapaka rehetrarehetra mangingina ny tanàna matanjaka be ny asandalo de miravoravo tanana ny fokon'olona amin'ny fampantroana nefa raha ohatra ka tena fambokarana de diso fatatsika tsara sada be ambotsy eny fanakaiky andolo zany sady mahazo ilany manjaka andriny zany mahazo ny ilany Anjorobe vary mangamile Anjorobe zany varina ambato manoiny mahazo any daholo zany ny tongolo any be tatao sy ny sisa mba fatatsika ve tsaramaso ny be tatao anetanety be anaty volo ny legioma tsy fakahitana ny any an'izany alaka misy andrano madio zany ala tsy fakahitana zany maina ny beronono zay mangazo maina ny beronono aloha tonga de meko analo ny fitenena miaraba analy faly miarabanao Zokobe Faniry de miaraba koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka de eo koa moa ny kokoa anany Zorobe tamin'izaho teto farany moa ray volana lasa de nanao kokoa anany Zorobe fa eo miteny tonono misy zay naly ao nareo any Varabohatra commune maro zany ny farany avaratra zany Marotsipoy Andranomisa Paratanjona Betatao Amboasary gagagagny n'olona hoe commune zany Paratanjona zany anarana spécial ny Zorobe zany commune Paratanjona ao ny Antanety be Ambatomanoana Beronono Analaro de ny aty atsimotsimo aty zany Alakamisy Andranomadio Tsarasotra nareo Anjorobe centre tsy adino de kokoa daholo koa amin'ny toerana rehetra efa naisana rehetra eran'ny Madagasikara ito Tiliaraville zao somary adino ao CTC-any Ray aman-dreny be any Tiliara zany de kokoa manokana anao any Vavatenina any ery Belala Fenerive-Est Fort Dauphin any Atsimo Betohika any Ambovombe any de miaraba tsika rehetrarehetra kokoa aby zay mbo tsy voatanisa ao moa Ambanja ny vezivezena tao ao namana any Port Berger Antsoy Bealalana agny mbo mitohy avao i projet any Bealalana any de zay ngamba ny fiarabana tsy adino manokana eto koa ny député 105 de miaraba nareo ninona antony efa navita adidy anareo navita be tamin'ny firenena misy ohabolatsika gasy zay aleo alan'andrina tsy hoe alam-bahoaka tena solombavam-bahoaka tokoa ianareo araky ny antso zay nataoko teto hoe ry solombavam-bahoaka idiratsika eo rehefa aveo rehefa hiditra resaka asa setsika fa dia miaraba ny solombavam-bahoaka ny malagasy tsy akanavaka koa tsika rehetra zay ngamba ny fiarabana fa de atolotry faniry fitenena ny any tanàna zany de efa nentina leçon teo ianareo any Akazo be any misy miantso aty amiko aty misy mandefa message de rehefa tafiakatra de miakara fa malalaka zany satria ilaina ho antsika rehetra ny sehatra ohatran'izay koa Andramasina zany teneniko zany manko atao anatin'ny faritra Analamanga ny atao hoe faritra Analamanga de Antananarivo renivohitra enina de misy any Avaradrano Atsimondrano Ambohidratrimo de misy amin'ny Manjakandriana Anjorobe Akazo be Andramasina reny zany de ao anatin'ny faritra Analamanga zany resako zany 13 eo ny distrika atao anatiny zany efa nahazo ny kopakopa-tanana na leçon ny any amin'ny tanàna fa zao isika moa zany rehefa tonga amina inona moa zany na ny tiako tenenina hoe fotoana tahaka izao famaranana taona satria fomba ny fitantanana manko manao bilan zany ino manko any anatin'le ny anarana de hoe bilan 31 décembre tsy antona ny compte fa ny antsika zany izao tsika ny anao tomba ny taona 2024 ho amin'ny zava-misy teto amin'ny firenena ka izay no ohatran'ny nasarika avy hatrany hoe andao aloha na liakatra fa efa presany
ny tomba ny fotodrafitrasany le ho resahantsika satria naly moa zany zay anisany tsy fatatr'olona fa mahay raha anisany manampahaizana amin'ny tontolo ny asa vavety malagasy teknisianina tsara ihany manko manamarika fa nanomboka tany amin'ny taona 7 zao rangaha hitantsika izy miteny zokobe hafa izy ny tena zokobeako no nanomboka ny asa teo amin'ny tontolo ny asa vavety ny teto Madagasikara ka io Port Berger tenen'ny Nalson io tany izy io amin'ny mainty rano io de tany Nalson ny aria iny ty ikongo tany fanadiny tany midongy atsimo feny rivestre vavatena maro antsetra draidraidraidray ny tetezany Nalson zany ka le fanjakana manko zany mba tsy tenenako hoe miambo de te iseho am'le hoe tena nahavita be tamin'ny tontolon'ny fotodrafitrasa sy ny asa vavety le fotodrafitrasa manko zany amin'ny akabehany de hoe ny resaka sekoly ny resaka birao fa ny asa vavety de ny lalana ny barazy resahantsika ao anatin'izany indrindrandrindra ny tetezana zany Nalson ka alomba ho antanina ny hevitrao satria le fanjakana de nyteny mihitsy tena nanao zavatra zay ny azakazaka zay ary omaly nga minisitra mbola hoetikeo le hevitra rehefa aveo le fanehon-kevina ministry ny asa vavety hoe sa le fanjakana ary tsy nataon'ny olona hatramin'izay nge io ataon'ny zareo io de resahantsika zay rehefa aveo satria tao aoriana ny fanadihadiana nataon'ny MBS tamin'ny fivoriana tany tanatin'ny volon'ondry tany am-bolo de naneho hevitra le ministry ny asa vavety to taky manazava izy milamina le resaka lalambe mikodana ny resaka fanamboaran-dalana eto Madagasikara de hoavitsika resaka amin'izay fa de eno tsara andriamato ministra fa aleo aloha hitodika ato amin'ny Nalson tsika ny tontolon'ny fotodrafitrasa naly akabeny zany ny fotodrafitrasa zay nataony fitondrana ty zany de seka variana teo amin'le hoe EPP manara-penitra terrain manara-penitra CSP1 na CSPD de koa zany hoe misy ny brompolisy elo brompolisy tena ilaina reny amin'ny ville satria hoe tena fa ratsy tokoa ny brompolisy sasany ohatr'izany zao ohatrany hoe ao Maivatanana zao de misy brompolisy vaovao any Antsohihy koa zao de misy brompolisy reny aloha zavatra tena mba misongadina tena mba honanao izy fa eo amin'le EPP zany sy araka le teniko iny zany de hoe tokony le EPP marobe ny ambanivohitra aloha no atsaraina fa tsy hoe fisehosehova EPP manara-penitra amin'ny ville fotsiny de manarak'izay zany eo amin'ny resaka fambolena fotodrafitrasa fambolena zany resaka barazy sy ny hoe canal d'irrigation le fanondrana tanimbary tsy de nisongadina misy ny fitondrana fa io zany de efa projet tamin'ny Ravalomanana tapaka tamin'ny tetezamita de nitoizany Rajaomampianina saika hitatsika filoha Rajaomampianina saika nisongadina ohatra takan'izany hoe any Marivoay misy hoe BVBI de lasa misy padapy any Bealalana Vavatenina misy resaka padapy any iny Fianaratsoa Ray Manontolo iny misy atao projet défi efa amin'ny fitondrana Ravalomanana sy ministra Ravalomanana no nanao an'ireny de nitoizana tamin'ny filoha Rajaomampianina de mbola mitohy ankehitriny fa resaka fambolena zany tsy de nisongadina ty fitondrana ty ary manahirana maro amin'ireo le fotodrafitrasa vitan'ireo ary mety mbola tsy vita tsara ary tsy fitaovana ao anatiny taky ny maintrano zao de mbola voavoloko fa mbola tsisy fitaovana ao terrain manara-penitra Port Berger mbola vao herinandro anytany mbola tsy tena vita finition tsara ny équipement sy rehetrarehetra en général zany raha oharina amin'ny fitondrana filoha Rajaomampianina sy filoha Ravalomanana Rajaonarymampianina sy filoha Ravalomanana ty fitondrana ty de tena ny amin'ny laharana fahatelo zany akory aloha
tsy lazana hoe tena tsy nanao misy izy fa tena le oeraoera le hoe mbola tsisy navitany nandritra ny 80 taona tsisy zavatra vitatsika na zany kosa aloha hoe any amin'ny faritra mainty rano iny zao zany a de misy kamaramila goavana zao akaiky mora feno be de ny gendarmerie tia Beravina zany tena toerana enjina be zany amin'ny dahalo za moa tamin'ireny fotoana tetezamita reny de tabataba misy hoe ny folo alindasy ny gendarmerie zay na fianakaviana miaramila ary de niteny misy tokony hamparitaka any ambanivohitra miaramila fa tsy hanenjika lacrymogène ho an'olona mitady demokrasia sy fiovana eto amin'ny firenena mba isaoraka an'izy reo iny hoe nisy kan gendarme goavanao Beravinao de misy kamaramila any akaiky mora feno be fa le gendarmerie zao fa miasa fa mba misy fitaovana ihany io fa le kamaramila ohatrany tao raha ohatra ka hoe asiana ohatran'ireny daholo any amin'ny zone rouge rehetra ohatrany amin'iny Anjoro be iny zao lalan'ny dahalo tsara tanàna Anjoro be Maivatanàna tsara tanàna ny tena kaikinaiky misy le dahalo avany mpanao kidnapping avany mikisakisaka aty aminay Anjoro be rehefa voafe eo koa ny fandriampahalemana any Andilamena any maka aty aminay Anjoro be zany efa rano sotronay efa hatramin'ny ela aloha zany ny resaka dahalo zany satria zay de be omby io ny tovitovinay amin'ny mainty rano sy any Ambovimbe Androy be omby any fa efa somary kelikely de mana eo koa zany le resaka le hoe resaka route nationale indray iny amin'iny RN6 iny zao Ambanja makany Intego iny de tsy projet amin'ny fanjakana io fa efa programme fanjakana teo aloha zany de iny moa Union Européenne no mamatsy volana iny eo koa ny ria Fort Dauphin makany Vangaindrano de volana Européenne koa iny e moa vao nisy an'le RN13 iny de misy koa zany le hoe aty hoe RN10 RN10 zany de efa manao fihetsiketsena eo koa fa hoe mbola tsy hita tsara ny famatsim-bola ny vahoaka amin'iny analanjorofo iny zao mbo nanantena hoe itoy ny lalàna satria tamin'ny andron'ny filora Valomanana efa nataony pont eo Asoana Ranovongo mandeha Mananara pont béton armé de nisy reny baka tena raitra reny koa tany de nanantena ny olona tany hoe misy fiovana tsaratsara kokoa mety ho vita ny lalana iny fa hatramin'izao zany tsy vita fa eo Mananara makany Maroantsetra de nitoizany Union Européenne koa zany ny tetezana amin'iny fa tsy programme M na volam-panjakany zay zany ny ataoko hoe ireo lalana somary zay nanakanana ny filora Valomana taloha tsy azo hoanina ny lalana zany miezaka ihany izy mikovokovoka tsy arifa tena ny opelantanana tsy ampy hitako volany avelany tsy atokisan'ny mpamatsy volany arina ela malalatsika resa be teto ny fomba fitadiam-bola tsy teny afa-tsy Covid de vola manarakaraka tantara sy ny mahita tatoato amin'ny tapabolana hoe metra-pialana ny ministre finance metra-pialana ny gouverneur ny banque centrale zay rehetra zay zany taratra hoe ara-bola koa tsy azo antoka ny fitondrana zavatra mba antenena ny fitondrana zany sisa de hoe anao fifidianana madio de mba mivoaka ara-dalàna izy fa sanatry gasy samy gasy eto hoe andositra ny andafy noho ny fifidianana sy ny lamina de mbola hidirantsika iny avy eo ny entreprise izay niasa tamin'ny fer raha ohatra angamba ka anontaniantsika izy ireo hoe impiry nanao sitina tery anoloan'ny ministera ny asa vavety ianareo le entreprise anatany le tatoerana zany lay nahazo asa tamin'ny fond d'entretien routier
de angamba efimpolo maromaro a fa mbola tsy naray volo reo a entreprise reo hatramin'izao a na leçon ary misy amin'izy ireo ara moa zany hoe nigatra maty mivarotra fananana niditra hôpitaly tapaka lalandra niady tamin'ny mpiasany notoriny ny fournisseur ankankelery samihafa tsara ihany atsika satria itsika io manko manao bilan vaovao nalaza tamin'ity taona ity daholo zany na leçon eo indrindra am'le orinasa malagasy le niasa tamin'ny fera tena mampalahelo tokoa satria fitondrana malagasy io fa tsy hoe fitondrana Afghanistan io na Argentine fa fitondrana gasy entreprise gasy zao nanao n'io lalana amin'ny fera io. Za zao nahita amin'iny tamin'izany andro zany iny Mainty Rano mankaty Tsiromandidy iny tena ratsy ny lalana. Tena niezaka misy ny DRTP tao zay nasorony zareo moa zany fa nanao ny point noir rehetrarehetra. Tena niasa ny entreprise iny faritra Fianaratsoa iny koa. Ratsy ane ny lalana tamin'iny fa mba fa nisy nanao tamin'iny. De nefa arirarira reo entreprise malagasy reo. Tena manahirana. Io nefa ny lalana de misy garantie herintaona. Tapitra ny herintaona mety nandeha ny orana, mety hisy zavatra simbasimba ao. De reny ny filambanina hoe simba sotr'izao nefa ny lalàna ny contrat sy marché public ny appel d'offre de misy lalàna io. Asa hoe modifanina angambany zany. Savy hoe entreprise teo amin'le fitondrana teo aloha reo de anaovana tsotsay an'izany. Kanefa jerentsika tsara ny orinasa zao vao tsy ela akory zay mbola tsy mazava tsara de efa tadavina amoahana vola sy toko sy forona an'le orinasa Egyptianina. Ohatr'izay koa hoe nienjena ny orinasa Tico tany Antsirabe, orinasa gasy anio. Nefa taty aoriana de misy orinasa vaovao tsangany Antsirabe zay mendraikitra misy fambolena eny zany mety concurrence malalaka zany na resaka ronono zany fa ahoana ny hoe potehinao ny orinasa gasy de ampidirinao ny orinasa vahiny hitapoko hitam-pirenena zany tany Antsirabe vao nanomboka ny andondoa ny fitondrana teo. Ka zay le itenenako hoe te amin'ny malagasy ny gasy de manana ny asina ny gasy le teko hoe miverina amin'ny soatoavina malagasy fa izany akory tsy manakana ny fivoarana sy teknôlôjia vaovao fa tazomy ihany ny malagasy ny gasy. Tadio tsara zao misy orinasa tsika zay manao pizza tena kuizany zany aty Afrika nankany Maurice fa tena nilan'ny Maurice vanina de nody aty izy. De ohatr'izany tsika samitsika eto indray de ohatrany hoe tsy de rarian'ny fanjakana ny orinasa gasy. Zay le tiako tenena eo le resaka politika de politika de asa masina io fampandrosoana ny firenena ara-gouverner la société zany hoe fahaizanao mandrindra ny fiarahamonina sy fampandrosoana de efa miomana anao fa tsy hitovy hevitra aminao daholo ny olona, tsy maintsy misy opposition de zay no alamina sy tantanana fa tsy le hoe eto tonga anao sasana anao politika de andeha angorokarena hitsokombakomba amin'ireo mpanjanatany amin'ny endriny vaovao de ny gasy tsy mandroso fa ohatran'ny vahiny ihany mandroso. Zay mahatonga amin'ny teny tsika zao de mbola anatin'ny ady sy ny tolona ady amin'ny hoe fanjanantany amin'ny endriny vaovao sy fanjakajakan'ny vahiny eto amin'ny malagasy. Tsy sanatry hoe manavakavaka fa mba mety tonga am'izay ngamba zao ny fotoana hoe ary malagasy mifoaza 80 taona zay nampaleo tenatsikany de any amin'ny larana firy ny misy atsika tokony fo am'izay ny intellectuel rehetra ny ray aman-dreny koa moa efa nananatra ny teny teo tahaka zany ery professeur Raymond Ranjeva zao talohan'ny tenenako teo tamin'ny 3 novembre efa niteny sy nananatra izy. Efa niteny koa ery Paraina Auguste ray aman-dreny zany, teny koa ny DGP tamin'ny andron'ny
raha tsiraka teo aloha. Eo koa ny zainy intellectuel tahaka ny Igra Johnson efa niteny koa. Ny TV Plus zao de makany any Paris any, efa misy intellectuel gasy koa no miteny any, ka tokony andraiky andray adidy am'izay tsika rehetra am'ty Madagasikara ty fa sady mahamenatra mampalahelo ny hoe ino foa moa raha ataonareo Madagasikara ao nalson ka raha tsisy raha mandeha, tsisy raha ino, karakory nareo. Dahoara amin'ny akabeany zany mba tsy tenentsika le matroka moa zany de hoe sarotra ny ilazana fa nisy fahombiazany fotodrafitrasa nataon'ny fanjakana tamin'ty 2024 sy 2025 nalson. Zay misy manko zany hoe sarotra ny ilazana an'izany. Ohatra fotsiny zao hoe tam'le nisy période-ny cyclone iny de eny aloha fa niazakazana namonjy ny fotodrafitrasa sasany, fa jereo zao eo ilakaka na Tiliara iny zany ilakaka de o atsimo kely eo lasa ny rano tamin'ny cyclone iny ny tetezana tao de hatram'izao mbola tsy vita fa miroboka ry anaty rano ry. Sa ve hoe ny vahoakana Tiliara ny atsimotsimo any de tsisy mahita amin'ny caméra sa ahoana fa tsy ahoana, nefa ny taty rehetra ny azakazana. Iny zao ny zanaka Tiliara nihetsiky iny tamin'ny herinandro iny, iny moa raha hafa iny fa tokony tsy atao avakavana zany le Madagasikara ray manontolo. Iny zao hitantsika ny ariary ny lalana ny Congo iny tena sahirana de hoe mbo aiza ny fandraisana ndraikitra. Le entreprise gasy mety anao le fonds d'entretien tsy omena vola, ny lalana nefa ratsy de manahirana ny mieritreritra an'izany. Ny fanjakana moa zany de mampiseho an'le hoe zay miasa ary tsy vitany zay miasa fa zay mahavita zavatra, ka ny amin'ny fanjakana ny atao hoe mahavita zavatra dia mampiseho makety dia mametraka vato fototra. Izay zany ny azo ny atao hoe miasa sy mahavita zavatra, de iny ny anaovana lanonana handanimbolam-panjakana hitomana olona aminona omby etsona artista. Ka na tsy vita ary le asa de efa faly sy finaritra izy miteny an'le hoe efa nanomboko zahay ary saza hay mihoatry ny hafa teo aloha, ary mbola naverin'nga ministra zany omaly nambarany fa de hoe ny tsy nataon'ny hafa nge io ataona io ary mianatratra lalana hatrany amin'ny 550 kilometatra ny fitondram-panjakana ankehitriny de variana sy gagatsika ay mo fantatrareo fa 1500 kilometra mondra mba ho vitanareo na hatramin'ny 2023 Andriamatoa Karavalomanina 9200 kilometra 209 kilometatra azo verifiena zany. Ary efa nambara zany nandritry ny fotoana nitondrany tao anatin'ny fito taona 2024 ary betsaka toy zany ary ny tokony mbola ho tratra kanefa efa nresahana alsao tonga fanongana mpanjakana de niato avokoa reo programa ratra sy reo projet rehetra zay fonomanina tam'izany. Ka andeha tsika mba iresaka kely ny zava-misy amin'ty resaka lalambe migodana ty satria io ny akaiky atsika na alson. Rehefa nanao fanadiadiana manko ny ekipan'ny MBS tamin'ny talata de nisy fandarina manokana zay tany fahitalavitra tsy miankina ny akaran'ny tompon'andraikitra politika eo anivon'ny TGV zay mitatana ny analamagna sy ministry ny asa vavety. De tao anatin'izay nyresahana lalana marobe fa nyresahana ny lalana momba n'ilay autoroute. De nyresahana ny amin'ny mizotra tsara ny asa, ahoana ny fiaraha-miasa am'ireo entreprise égyptienne zay manao ny asa, ahoana ny fanoherina amin'ny fokon'olona zay mahabe adevitra tato anatin'ny ray volana latsaka zay. De zao mba ahafahantsika mitondra faniohon-kevitra malalaka tsara aloha satria nanakinan'io azy io tsika ny amin'ny fahamakian'ny asa sy ny amin'ny hoe tokony isy procédure mazava hitondrana an'izany asa izany sy ny amin'ny hoe tsy ampy ny fitsinjovana mivoaka fa lasa ny sarety ny alohan'ny omby de alolo mba ho alefatsika nindramitsika zany le faniohon-kevitra zay nataon'nga ministry ny asa vavety tamina fahitalavitra tsy miankina ray omaly ariva dia rehefa aveo tsika miverina ao anatin'izay fandarina zay mikasika indrindra ty resaka lalambe ngodana ty de mangoila tsofina tsara ianareo any ambolo any mahino an'ity adevitra ity.
andisona manana ekipa atsika Abrahamarazafy ny avy amin'nivon'ny ministera ny asavaventy sy ny avy eo anivon'ny ministera ny fanajarinany tany izay tompona ndraikitra amina resaka fakana tany ilaina ho an'ny tombotsombahoaka isan'andro midina eny atoerana ary mifampiresaka amin'ireo olona tena voakasika eo mantsy ny olana misy eto Madagasikara atsika malalan'izany raha hatramin'ny androany angamba ny olona tena voakasika dia mipetraka tsara ny trano miandry an'izay fifampiresahana sy ny taratasy ny arahana nanao sonia tamin'ny fanekena an'izay fialana zareo zay fa ny mampirehetrafo sy ny zay hoa le fanoherana eto Madagasikara ndraindray tonga hatrany amin'le hoe inona ny fomba fa atsika mampijanona na manakatso ny asa fampandrosoana misy eto Madagasikara mba hitenenana fa tsy mahavita azy io filoham-pirenena io mampalahelo ange zany toetsaina zany dia zany no matetika aparitaka eran'ny Madagasikara mijery Facebook ianao dia ndraindray anao za moa tsy dia ary za mamaky Facebook fa tsy manoratra any amin'ny Facebook fa ndraindray anao dia tena mangididy misy ny tanana hoe tena fa maninona re no atao an'izao le fireneny dia nisy an'le rangahy miteny hoe tsy vita ao anatin'ny roa taona fanadina tena malahelo aho hoe tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena ianao dia tsy mahalala n'le hoe inaboka iny karazana contrat azo ifampiresahana aloha amina orinasa izay raha io autoroute io dia mazava ny fifanarahana ny arahana tamin'ny entreprise misy ny atao hoe c'est un contrat système EPC engineering procurement and construction amin'ny teny English zany hoe ilay orinasa zay nomenao an'le fifanarahana no sady manao ny étude mividy ny fitaovana rehetrarehetra ary miassure ny fanamboarana azy fa tsy mila mitady bureau d'étude ery ianao dia mangataka vidinao ny objection any amin'ny bailleur zay ny ohatrany fantatry n'le olona dia mifantoka amin'izay ihany izy dia faharoa io misy fomba fiasa io ange tsy tongatonga ho azy le hoe ahoana ny fomba nomboanao an'ity fa sahiny io ary misy fomba fiasa mifanaraka amin'izay ny anontsika teo izy nalson zay ny tenentsika hoe ena lefa atsika teo misy ny teninga minisitra satria itsika nitondra fanazava-kevitra momba nyty raharaha ty dia iny ny fanazavana fa zao inga minisitra miteny amin'le hoe le tompon'le tany nge miperapetraka any an-trano dia miandry an'le fifanarahana ny fanaovana asony e fa ny mpanakorotana ny manakorotana andriamato minisitra tamin'ny talata nisy olo tenanao avy anivony ny asa vaventy tonga tany ambolo ary mivoly tao amin'ny trano malalaka tao amina tanàna ambolo fa tena tsy falo ny fokon'olona tsy mazava ny fokon'olona ny fomba hanatanterahana nyty lalambe mikodana ataonareo ty ny fifindrafindran'ny piquet ray ny fanonerana arabola amin'izy ireo misy karazany roa ka na lesy olo tenanao teo anivony ny asa vaventy ary sahirana hoy izy ireo ny anay dia le zavatra eo ambonin'ny tany ihany ny atongavana ety le voly eo nisy volo mangazy eo nisy volo vary eo mety misy zavatra hafa eo ambonin'ny tany eo dia zay no ifanarahanay aminareo dia zay ny karakaranay ny taratasy samihafa fa zay tompoko dia tsy miditra amin'ny lafin'ny tany fa iny anjaran'ny aménagement territoire misy ny domaine sy ny topo dia sahirana le fokon'olona le lazainao fa miandro mipetraka fotsiny any an-trano io satria atreto izy 3 décembre nareo nametraka vato fototra ray volana nytenenareo fanonerana iandrotsika hatramin'ny 3 janvier est-ce que voalo daholo ve fanoneran'le olona na le voly ambon'le tany zay nge ho a mamovezy foany zavatra ataonareo hoe mbola misy vary voavy naketsa teo misy volon'olona mandeha tsara eo satria nareo teo mainky amin'le karazana contrat hafahafa nentinareo satria miova amina contrat classique anareo dia ny olona mitondra fanakanana mitondra fanahina amin'ny zavatra ataonareo no omenareo tsiny nefa nareo tsy mizoe anatina kartana zavatra transparence dia ireo fokon'olonareo ohatra amin'izao fotoan'izao hoe andraso aloha aloavy vokatray nandaninay fotoana io nandaninay voly io dia hatramin'izao tsy mbola nisy neninona voarain'ireo olonireo ianao le milaza fa miperaperaka any an-trano fa misy manakorotana
fangany sy nampiteny reo olo reo toko ty izy no mivory any miaraka amin'ny président fokotany misy zavatra betabe tsy mazava mbola anatina doto reo olo reo mbola resaka voly eo ambon'le tany ary zany vary katsaka tsaramaso voanjobory zay voleny eo amin'ny taniny fa tsy mbola militra anatin'le hoe vidiny taniny izy la le expropriation mbola fanoherina samy hafa roa nangatana aminareo de hoe notsika ianao le miteny iny mihitsiny fa mipetrapetraka miandro antsara le olona fa tsy manana problema fa efa nisy soniavina tao tsy haiko taiza aloha nisy an'izany fa mba ianohy Andriamatoa minisitra reto ny taraina n'le vahoaka sationana raisinay tany ambolo de mba ianohinao tsara ve ampy ve ny communication anareo miresaka ny lalambe amikidany io faharoa efa tena mazava amin'ny fokon'olona ve fa aray volany aminareo izy nareo eo anivon'ny travaux publics zay hoe ny eo ambonin'ny tany nareo fa mbola tsy miresaka amin'ny vidin'ny tany akory aloha no miaino an'izay aloha vao miteny amina fandarina ohatrandreny fa tsy inona moa zany tsy manana information ianao nangonina de lasa miteny zavatra tsy normal ianao nefa izao alefatsika izao fitaraina ny vahoaka ao talata amin'ny volon'ondry dofaly juridika tany de tsy efa telo-bolana eritaona tsy vita satria hoe boky roa tonga any misy mipanery dia hoe zany no alenay amin'izany ka zay zavatra mbo tianay azava normal tsara mihitsy hoe han'olona hoy nefa nle taratasy tsy vita miara-bola tsy misy tokony mba mame volanay loha zany amin'ny rehetrarehetra de raha tisy aloha be tonga de tonga de totofanao le tanin'olona zay zany no tena marina antsirona aminareo zany de zay no tena marina tonga zany le izy tonga teo zao bulldozer tonga de tsindrominao le tanin'olona le tany tanyle olona tsy tonga le tompony tonga de fa totofanao le tanin'olona tsy misy olona hoe tiana iry na akiray fa tonga de totofanao fotsiny le tanin'olona inona raha taratasy amboarinao ao efa tonga ny mpanototra efa sasany le ohatran'izay anao zany de efa zéro ariary nareo inareo zao efa niala tamin'le piqué voalohany reo nyane efa najanonay tao ny tamimbarinay efa najanonay tao totofana de nisy nampaninina anay zany satria fa iny le izy satria le izy ao songombo miditra de tsy narahinay zany de naketsanay androany ny tamimbarinay zao ndray iova ve hoe de hoe alefa ary am'zay hoe tiany anina ndray ohatra makarary sainay any zany tompoko satria tsy nikitika an'io ane zay fa hoe rehefa hiala izy de naketsanay androany naketsanay mazy satria tamin'ity semaine ity nareo nanao an'izany ray zay tompoko ary faharoa manarakaraka an'izany aminareo atao hoe ambassadeur no vasabe zao de izao no ve tompoko mahazo mangataka izahay eo amin'ny faritra andafetsimo iny satria zay olona tatsa de mivezivezy ny biby fiofinay de mbo afaka ave tompoko hoasinareo lalana mita ny biby fiofinay ny fivelomanay zay io hoany am'le tantsahanay de niombonay hitakary am'le fambolena ny tenanay indrindrindrindra mo ve mbo asinareo takanay ery tany ety be zany zao de tsy manany fatorany ombo mety zany naanjananay mananina raha tsy eo am'le ambanatsimonay eo am'le nametrahanareo piqué farany efa nda hototofana de androany vao naketa satria hototofana tsy zavatra afantaranay an'izy fa sendra batonga zay de misy manova piqué eo de ay miova zany le piqué fa ny tena tsara zany le fangatana tiana atao zany hoe tsara raha misy fampalalana io zavatra mitranga io amina radio na tsy haiko de omenareo hoe ty radio ty momba ny fanaovana ny lalana io de mihaino an'iny zay rehetrarehetra satria zay mety hoe any Antananarivo le zavatra mitranga ty ny ampitson'iny efa tonga zay sendra hoe andeha hijery hoe eto le piqué de zay lasa tonga aty zany zay manao mijery alizy hoe ahoana ny zavatra zany de tsara roatra hoe mba misy fandarana zany ao tsy haiko hoe teneninareo any lehibe anareo sy fandarana mba henonay aty henonay rehetra aty hoe misy an'izao ndray de ahafahanay mihetsika zany fanolona hoe tokony manao azany karapanondrany sy manao azao zavatra zao zay fa nareo hoe de tonga eny de teniten'olona fotsiny hoe mbo karapanondra zany tsy vaovao official le izy
dia lasa sahirana be zay amin'ilay izy sy mpandarana mba henonay aty henonay rehetra aty hoe misy azao indray dia ahafahanay mihetsika zany olona hoe tokony manao azany karapanonjany sy manao azo zavatra zao zay fa nareo hoe dia tonga eny dia teniten'olona fotsiny hoe mba karapanondra zao zany tsy vaovao ofisialy ilay izy dia lasa sahirana be zay amin'ilay izy. Tamin'ny voalohany mantsy dia natsoina teny amin'ny commune olo tena pokon'olona ihany dia natsoina teny nylazana an'ilay hoe voakasika an'ilay lalana ety aminareo fa mbola misy teknisianina hafa sy nametaka fantaniana maromaro zay dia ozy izy hoe mbola ho avy ny teknisianina isan-karazany amaly anareo ny domaine ny environnement ny ohatra zany dia tiako moa zany nanao an'ilay hoe ny mampalahelo ny tetikasan'ny président voadona foana midona amin'ny olona foana isaky ny manao tetikasa satria nahoana tsy tsara le étude ataon'le olona fa maika fotsiny dia rehefa tena mandela izy dia mifanena amin'le fanoherany olona le tetikasa zany dia mampalahelo foana le président am'izay tratra le fanoherana foana ataon'ny olona dia zay no natokana hoe tokony mba ho vita tsara mihitsy ny étude zay vao manomboka le asa fanoherana ny zavatra vita koa tokony mba fatao malakilaky ihany hoe vita melolo vita amin'ny fanoherana vao marika tsara aloha hoe eto mipike no mitsatoka reo zany ny tany tratran'le tetikasa satria efa mety ho hitan'ny mitopony hitan'ny domaine le hoe reto ny tany voakasika dia mba manamora manafaingina le fikarakarana famerenana ny zavatra olona fa tsy le olona no sahirana satria le pike ny anazy zao tamin'ny voalohany hoe tany atapitany tany vetivety lasa tia tambary dia zao zany mbola nahendrera hoe mosila zay le pike dia zay zany nitsara hoe tena aiza marina le pike no mitsatoka mbola azo asina ihany ve satria ny gouverneur raha nanontany anay dia hoe raha eto amboly ozy no atsatoka le no akisaka kely le izy mety ho tamatavitra ny tonga le rotoroty fa lasany folo pointy dia gaga ihany zay hoe ahoana ety amboly hoe na isaka kely otsy dia ana lasany folo pointy le izy ohatra mahagaga ihany zay aloha mba nianatra ihany hoe raha linina mahitsy no akisaka anao ety amin'ny voalohany dia mikisaka ny ana amin'ny farany fa io lalana mbola afaka milokolaka nangataka tamin'io zay mba hoe aloha hiala maximum fanotokona tambary le izy tsy manohitra ny fitondram-panjakana kory le vahoaka fa rehefa miodina le zavatra zay atao dia tokony efa hoe miodina amin'ity fa manjary ohatrany hoe misy fanodonana am'le olona am'le anina dia tsy mitompona le sain'le vahoaka fa misy ambadimbadika le fandehan'le zavatra ka izay tokony mba ilainay hoe mba alao hitompona le zavatra zay atao satria efa miaraka amin'ny travaux sy tamby an-daty varatra mivatika anay le pike fa hoe epitanaina tsy misita karazany ny anay zao ny tanimbary aloha tsy maintsy voaketsa le tanimbary tsy afaka ny amin'ny tontolo niketsa fa voako dia apetraka aminareo fitondra-mahefa ny fandaniana zay zavatra zay zay niketsa tsy maintsy voaketsa satria le ketsa fa efa ao anatin'ny efa voaonko maty le ketsa zay ngamba mba tainiko tompo ka le zavatra zay atao dia alao mba hitompona zay zavatra zay atao fa tsy ampitaotaka an'le vahoaka mihitsy hoe entiny olona vetivetika indray mivadika ly timo misy mpanotobona amin'izay zavatra zay andiny anay zay tantara ty tsy malalana inona n'inona fa rehefa miloko hoe tino atao dia fa tokony masototra le zavatra zay olona fa tsy vadivadika ohatran'izay fa ny tany eto malalaka iny kininina no maniry eny tsy azo vilena vary eny tsisy ranorana anorahana tsisy rano anorahana tany eny fa dia ny tany maina fotsiny eny dia kininina hazo maniry eny ka raha azo atao tompo mangataka aminareo teknisianina mba asiana fanotsina le zavatra mba hiakatra hiala amin'le tany fambolen'le vahoaka le lalana fa mahantra loatra le malagasy raha izao nanaovantsika azy za zao tambary nividiako 10 zara tratran'izao tetikasy zao efa ao anatiny mihitsy misy vary maniry io nividianako amin'izay tamin'ny 2018 10 millions ny mètre carré 10 zara dia mangataka izay mba tsy hitovy mividin'ny tanety sy ny tambary fa manatombo vidy ny tambary meko anareo 10 millions anaty acte de vente zany mazava tsara mihitsy fa raha ohatra hoe vola tsy tokony omeny anakio no hoe anina ngamba tsy dia mety loatra dia ny angatahako amintsika vahoaka tena resaky ny inona ny hevitritsika satria tia ny tantara ho lavabe
mbola natanao tornité tamin'ny andro dadabe tsy ho vita fa mbolohany pitarany sasany akampiraitapo aminy sy mimpandovo raha tonga any 3 za re mangataka andaotsika angataka hijanona aloha le tsika tsy hanoana an'le asa hijanona aloha reo travaux miasa reo a fa alohatsika hanao an'le taratasy momba an'le tany a vita mazava le izy a voaray vola toy izy miasa mangataka zay mba hijanona mandra-patonga any 3 mazava be mihitsy ny zavatra nalefantsika teo ny vahoaka no ny teny tamin'ny talata teo fivoriana izy ireo tany am-bolo zany re mato-minisitra mba tsara manko mba hitanareo reny aza de variana manenjika fotsiny mpanohatra ary aza de tena hoe ny MBS mandefa azy de mety manahirana be de misahirana mitady asa taonareo amaly anay tahaka n'le hoe nisy ny siotsika sy ny orakoraka teo analakely ny filohan'ny repoblika de tsy zaka mipanohana ny fitondrana sy ny fitondrana zany de lasa nampanirakolokafandray de nanao fa na de adiny ateny de manaparitaka video any hoe zay nge tsy nieritreritra hoe ny filohan'ny repoblika ny tsy tianay fa mba mitaraina am'izay raha mitarainareo izy angano janona parenthèse nresahako iny na afony teny de ity zay ny fitaraina ny olona aleo aloha hijanona le asa fa tsy manohana tetikasa zay tsy manohana an'le tetikasa amin'ny filopirenena fa mba karakara aloha momba anay fanonerana roa no ataonareo le zavatra efa nambolena teo amin'le tanin'olona sy ny vidin'le tanin'le olona zay nge mbola andrasana aminareo e de io le natonga leranga manao kasikety teo midona amin'ny poto foana le zavatra ataon'le filohan'ny repoblika satria tsy ampy étude ala izy takatry ny tatsa zany fa aza mihevitra ny tatsa tsy maininina tsy mahataka-javatra any ambanivohitra de hoe tsy mahataka-javatra reo de mazava koa ny teny lerana mananankiray teo hoe tsy ampy ny communication anareo de tondronareo fa mipanohatra sy ny MBS sa ninona sa Roland Ratsiraka indray no milaza vaovao tsy marina eo ary nareo mbola resaka tracé mbola resaka fanonerana de efa sahirana indemnisation maika moa fa aty am'le resaka fotodrafitrasa en général zay nitadiavinareo procédure hafa miala amin'ny mahazatra nitondranareo antiraraha ty satria nareo maika mba hoe nareo zany mba te hiseho voalohany nanao autoroute teto Madagasikara tamin'ny andro n'Andriamatoa Deratsiraka io nefa nanaovana étude niaraka tamin'ny URSS nitohizana tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana tamin'ny andro ny président Rajaonary Mampianina indrindra zay saika niarahana tamin'ny sinoa mbola nisy koa projet hafa ny tatao masinsisy niarahana nidinika tamin'izay niaraka tamin'ny Zika fa matony ny olona mbola tsy nitravatrava tamin'ny zavatra io de mbola misy lafin-javatra maro heverina fa tokony hanatsarana n'le fomba fiasa fa manoloana n'izany resaka maro be nataon'ny fokon'olona zany sahirana nge le teknisianina nalefanao tena toerany neny zareo de valy teny tsotra ary tsy omenatsiny satria zay no hiraka nampanaovina azy ny nay le zavatra eo ambon'le tany ihany de mamatatra ny tompon'ny tany zay de mijery zay hoe ahoana ny fomba noerana an'le voly teo ohatrinona zany ny tombany de zay no omenay hatram'izao moa mbola tsisy an'izany alaina ny karapanondro alaina mombamomba an'le olona tifirina sary izy sinsisy zay no an'ny vitan'ny teknisianny travaux publics hatreo ao am'le départementa misy anao le nyteny Omaline ny resaka tany mbola any amin'ny domaine zany araka ny nambarana ny teknisianina anao fa tsisy idiranareo amin'ny travaux publics de mbola raharaha be nge izy ty ndao aloha enotsika amin'ny feoan'le teknisianina zay nalefanao tany am-bolo tamin'ny talata teo ndao ary ny anjaranay zany aty amin'ny asa vaventy aloha de ny resaka eo amboniny zay tsyna tsy afaka hikitika ny resaka hoe tany satria ny tany ny ministère ny aménagement sy ny service topographique sy ny domaine no mikarakarana iny zany hoe zavatra samihafa mihitsy le izy satria any tsy maintsy mila marinina hifotony mihitsy no izy any tompon'ny tany hoe terrain domanial ve le izy zany hoe amin'ny fanjakana terrain cadastral ve le izy de izy any tompon'le izy karatany ve sa titre de ry zareo domaine no manana base de données momba an'izay zareo domaine sy topo zany hoe ny tena anjara asanay zany de resaka voly sy zay construction zay ny anjara asanareo amin'ny travaux publics voly sy izay construction ambon'le tany ny resaka tany na cadastral io na karatany io sy ny sisa de anjarany ny aty amin'ny aménagement territoire misy ny topo sy ny domaine
roa samihafa zany andriamato minisitra takatry ny olona zany fa maninona ny teneny hoe milamindamina fotsiny mipetrapetraka any an-trano le olona miandro sy ny fanarahanay ireny zao eninao teo mbola problema n'le tatsaha mbola tsisy zavatra na zavatsara tonga teo ny de ozy izy ny olona ndao ary nareo fa efa eninay ny zavatra tenenareo fa aloha zay hidinika satria mbola betsaka amin'ny fiahiahy iny mbola ikarakara-karazana taratasy alaina sary ny olona alaina ny kara-panondrona evalioena nivokatra eo ambon'le tany tokony mba mandray vola fety izy ny siparanareo fotsiny mainky anaovana autoroute fa inona moa zany ny tena tsy maintsy anaovana an'le autoroute nefa eto ary tsika tsy mihinan-kanina eto ary be da be fahasairana betsaka ny karamatsy ho voaloha zany daholo zavatra manahirana zany ka sao de mieritreritra fa hoe ianareo manana fahefana de ianareo manana fahamarinana tsia mazava ny teny tatsaha teo aza mihevitra anahy ity ambany volo fa mba misy zavatra fantatray zahay o ny tatsaha tsy manohatra an'le tetikasa fa zao kosa mba tokony mba omena ny anjaranay mba misy étude davita aloha averina ihany mba misy étude davita hoy ny sarina lefatsika teo zay mba tokony zay vao tokony hanao an'le fotodrafitrasa nalson enao anga mazava misy teo eniko le zavatra misy teo de izay tenin'ny faniry sy tenin'ny fokon'olona zay teo koa ny ministre ny travaux publics teo aloha Roland Ratsiraka ataoko angamany tokony ampisaitsaina ny tompona andraikitra zay zavatra zay am'izao fotoana zao moa de hoe eo ny ministre ny travaux publics de miditra amin'ny resaka teknika io raisitsika resaka teknika zany le izy hoe rehefa zavatra foto-dravitrafa zany itsika efa ny firenena malagasy zany de efa nanaiky amin'ny resaka hoe fiarovana tontolo iainana inona ny azakazana nakany am'le COP 26 farany teo raha tsy hanaja ny tontolo iainana nanomboka tamin'ny 2004 rehefa manao zavatra ataoko mba teknisianina andriamato ministra hoe mila ny hoe étude d'impact environnemental ireo tantsara ireo na misy hôpitaly ary atao na barazy kelikely de efa fantany zany avory aloha izy hoe aiza ny maka vato aiza ny maka fasika aiza ny tany ho simba resaka école zany zay le hoe mbola tokony asehoan'ny olona aloha ny étude d'impact environnemental satria zavatra autoroute zany betsaka ny zavatra ho simba ao mandalo anao ny Zorobe Ambatondrazaka sy lalana rehetrarehetra tokony misy aloha fivoriana isaky ny commune aveo koa mbola isy fivoriana ny isaky ny distrika eken'ny olona rehetra hoe tia ny etaeta tia ny atao milamina tsara zay étude d'impact environnemental zay mifanaraka am'izany koa ny étude socio-économique hoe am'izao firenena kere any Congo kere any Atsimo ny vola mety tsy ho ampy fividiana de hoe tena iry zany tena maika ve nanaovana ny autoroute io efa taloha hoe ny olona efa sekanao ni fa hoe mbola tsy lahara-pahamena eto manina raha tsara eo aloha ny RND ny volany fiera tsy hita nakaiza ny lalana route nationale nefa miporo any Toamasina na tsaraina aloha iny amboary koa iny RN3 makany any Zorobe iny efa nisy tamin'ny 97 amin'ny teknisianina anay zany efa namaky an'io any Zorobe makany Ambatondrazaka io atsaray koa iny tohizo ny entretien iny raha hoe te hanao lalana tsara ny Ambatondrazaka iny ny RN44 koa anisany makany Ambatondrazaka raha hoe tena hoe maika ny famoahana vokatra ny Ambatondrazaka eo zany le resaka hoe ohatrany laza hoe tsy ilaina ny bureau d'étude fa le entreprise ihany nanao azy de tsoroko ny miresaka eto ma-teknisianina rehefa mijery ngamantsika lalana na route nationale jerena fa nolakolaka be ary ka manao tetezana ny entreprise ataon'ny olakolaka nefa manaraka norme koa io hoe lalana io zay le nisy resaka hitako zay ovavoana le piquet tokony mazava tsara le trajet rehetrarehetra aloha fa tsy hoe mikisaketo tamin'ny voalohany tanety de avy eo nidina tia tambary de eo tambary ndray mbola mikisaka ndray nalson de lasa ohatrany sao de lasa ohatran'le ambotry mandraka bis
rehefa tsy tanteraka le zavatra hoe de zay ny hoe voninanao fa nisakanan'ny olona de filazan'ny olona teo hoe ny projet ny fitondrana de ny dofotra amin'ny dofotra amin'ny poteau soit hoe technicien zany a soit eo koa hoe étude socio-économique impact environnemental zay vao manao zavatra fa tsy maikamaika fotsiny hoe izay nefa tahakitahaky ny mety tsy ho lany fa aloha hiazaka zany ty zavatra ty sitranay mbo mahazo 19 kely any Anjorobe Ambatondra Zaka iny satria taolana koa moa ko miandry an'io fitondrana io any aminay Anjorobe sy Ambatondra Zaka io amin'ny tsy fisarana Tatsa sitranay mba hamalifaly any de any Tamatavy koa Tamatamazana kely any rehefa misy nidina ny vidin'ny jirofo sy ny lavanila zao zany hoe sahirana le fitondrana izay fahasiarana zay tokony mandinika tsara hoe inona ny maika inona ny urgent inona ny tena ataontsika hoe vonjy aina nisy ray aman-dreny be zay nanao fikamana vonjy aina ny firenena satria latsaka katerena ny firenena hoe inona zany ny vonjy ainatsika eto fa tsy hoe andehanao teleférika ny any koa ny kere ny lalana mainty rano ny lalana be fotaka mampikaikaika ny olona teleférika ny atao iny araka le niteneniko hoe omeo privé le teleférika de izy mampiasa an'io mitahaka io fa tsy hoe volam-panjakana no andeha atrosainao andehanao an'io tahakan'le hoe volam-panjakana koa ny andeha trosa andehanao parka andehanao zirafa hoe isitona ny mpizahatany tsika olona efa manana maizy azy resaka fizahatany zany de atsaraina fotsiny zay zavatra rehetra reny ny aramady ny potehanareo ny vidy kadrokadrokana airbus iny aiza sao le airbus namidy le force one nanenjena ny filoha Ravalomanana de aiza ny volana iny mbo mifarafarasiny mbo hoe mba nisy bohina mbo tsaratsara airbus ny vidina potika ny aramady de ankehitriny vao hoe anao amelona ny fizahantany oeraoerandray ny betsaka de zay angamany hoe tokony mandinga aza mihevitra ny tantsaha hoe badina ny ambanivohitra iny zany araka le niteneniko iny hoe iny Anjorobe Avaratra talata ny volon'ondry iny misy fianakavinanay talata ny volon'ondry lela zay koa hoe manany maizy azy iny be tsy miteny ary any tsy de mba be resaka zany fa rehefa tena enjana ny tady de miteny matoa zay miakatra eto tamin'ny ray volana lasa tena namelanareo zay tsy mba nanenjika ny député anay zany zay na TGV fa tapitra am'izay nefa taona nanao bilan izay niakatra teto tamin'ny ray volana tamin'ny fety ny match fety de mort iny hoe tokony nandrisy fanantenana ny fitondrana ka ankehitriny zany de tokony iraty zay erera zay nareo mba ilaminan'ny firenena de misy amamalagasa atsika zay eloka ibaboana mody rarina eloka ibaboana mody rarina aza de miziriziry aza de mioeraoera ntsony eno ny tenin'ny ray aman-dreny sy ny zoky mba ino ny tenin'ny parainy Auguste TGP ny fitondrana Ratsiraka taloha ny tenanareo koa professeur Raymond Ranjeva mba eno reny raha ohatra ka tsy enonenareo ny teny mpanotra zay mpanotra tsy mitady korotana zany mila firenena vanina zay firenena milamina mila fahampandrosoana io araka ny tenitsika koa tsisy lany oatra ny sakay rehefa tenerana de zay mila tenerana ny zavatra rehetra mazava zay misaotra nalson am'izay fanazava-kevitra zay fa lizy moa zany tsy maintsy nitondrantsika an'izay satria mamaly le tompony raiky mpanjakana de hitondrantsika fanazava-kevitra mazava lizy ny antatsahana de tsotra hoe hatsara aloha le asa de onero zahay ataovy mazava ny zavatra tianareo atao satria betsaka zany fiahiahina akoatry ny vola mbola tsy vola ary akoatry ny efa fahampitehany vokatra efa nandaniny tatsa eripo vola amkarena de mbola miahiandray izy ny amin'ny hoe zay tambary tsy voakitika mety ho voakitika teo aloha sasany efa nitsotsotra hoe tsy voakitika tambikeo mikisaka andray o le lalana de problema be zany de zay ny atiny aleo aloha hitsahatra le izy de mifampiresa mazava tsara anamboary ny communication anareo mazava angam'izay
laza koa ny fitondram-panjakana omaly any na enotsika an'izany nalsony aminay hoe zay tsy saha nataon'ireo oloreo nge nataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de aza miteniteny foana nga ianareo nanao ny ambily be voemara mazava be fotsiny fanjakana ny dimbiasanareo ngiara-jonary mampianina ny nanao fifanarahana amin'io ary efa nanao posipiera tamin'io nanao ny fametrahana takela bato fampahafantarana an'izany ary efa nisy fifampiresana tamin'ny mpamatsy vola tamin'izany raha miresaka iraintsisy ianareo ny fitondran'Andriamatomary Karavalomany efa nahavitan'izany ary efa irosona tamin'izany ary raha miresaka nareo ireny 13 io resahanareo Fort Dauphin makaty Avombovom-be io efa goudronné io fa ho taingainanareo fa ary amin'ilay tena point noir ny tena tadiavina aminareo ary tsy mijanona atya tena telandana fa hatrany io sy lavitra be ihany zany natao hoe RN 13 fa tsy échantillon andalana ho ataonareo akoriny raha miresaka RN 5 nareo Tomasina miazo amin'ny full point iny sonerany vongy iny jusqu'à trano manara marontsetra safady tompoko efa nisy fanadiadinina ataon'ny président Marc Karavalomany ary reprendre liste aoriana fanonganam-panjakana dia tamin'ny fitondran-gara jonary mampianina efa ratifié teo anivon'ny Assemblée nationale ny accord de prêt atsika de nisy ny faux conscience niaraka amin'ny BADEA niaraka ny Union européenne de efa betsaka ny tetezana vita ao misy tetezana vita ao tompoko mandalo amin'iny RN5 mandeha mananara iny efa niasa ny olona fa tsy hoe ianareo manao an'le hoe atrite vaibe de ianareo ny vao hanomboka an'le lalana aza mandanga ho aza mampesona efa nanao ny olona teo mihoatra lavitra an'izany ary nefa nataon'ny olona tamin'ny lalan-drato teto irondro voiparara efa betsaka ny étude natao tamin'izany fansombana tamin'ny fanonganam-panjakana le izy tsara ny tondratsika fanazavana amin'izay satria ny tsy nanao ihany manko ny avava ary ny sendra mba mikitika kely no milaza fa izy ny tena mahavita be sendra mba mikitika kely ho sika nalson mbola miandry anareo nge araky ny fampanantenana nataonareo mora mangana osy be anala marolambo manoro ary mbola miandry anareo ny tetika asa lehibe mandeha any amin'ny RN9 RN10 maro be na makaty amin'iny RN9 iny zay mitodika andray iny rehefa aveo mbola mitoy amina lalam-pirenena zay mahazo atya mainty rano ary zany raha ohatra ary zany ka ataonareo de asa normal natao hoe fitondram-panjakana zany fa tsy hoe zany akory no ireriavanareo rehefa mikitika lalana kely ianareo de mihevitra nareo fa tena olona milay be ianareo ny tena navita efa ambarana eto foana fa asa normal io ataonareo io fa ny asa tena tokony ataon'ny fitondram-panjakana de hoe ahoana no ahafahanareo mistabiliser tsara amin'ilay resaka lanjam-bola eto Madagasikara ka azo aina ny ariary mihoatra ny vola vahiny na euro io na dollar io na livre sterling io na resaka yen japonais sinsisa ahoana no ahafahanareo mizere tsara amin'le PIB 531 dollars amin'ny PIB à Madagasikara ary amin'ny larina fahadimy alohan'ny farany fa mba aty amin'ny 1200 1400 1500 2000 dollars amin'ny PIB à Madagasikara zany ny asandrasana aminareo reo ahoana no ampekaranareo taux de croissance à 2 chiffres fa tsy menjera ty à moins 7 zany à 2 chiffres zany plus de 10%. Ahoana ny enjerany io resaka taux d'inflation io tsy midangana be mamonjy 9,4 am'izao fotoana zao fa mba aty amin'ny moins ty na aty amin'ny 2% taux d'inflation à Madagascar. Ahoana io taux de pauvreté io teneninareo io tany fantrano ho tsy 81% fa mba ilatsaka 50%. Raha mahavita an'izay ianareo félicité anareo voaka malagasy. Zany ny atao hoe bonne gouvernance, zany ny atao hoe état de droit. Fa tsy mahavita an'izany nareo. Mazava zao, mesombony kely faly. Nanao fanadidinina Afrobaromètre. Niaraka tamin'ny COEF. Momba ny resaka hoe makaiza ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana zao. Avoaka atsika zany fa mbola mpandaminana azy tsika fa mesombony kely fotsiny faly. Misy échantillon na sondage nataon'ny COEF sy ny Afrobaromètre. Fa mikaikaika malagasy totongany an'ilay firenena
zany tsy le sondage tsotsotra le namboamboarina iny nalsa iny ty sondage hoe mbola 3.50 isan-jato zany de mametraka fitokisana an'le filopirene satria zay niketrika ao ataony rehefa kelikely eo amin'ny fangalaram-bato triplan nefa efa fantatr'zao hoe tsy naomby le IEM de ity moa zany na kabine kely ny vita de lazainy hoe tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filopirenena kianjana akola kely tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filopirenena jiro cobra kely folo zaraina tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filopirenena masombolo kely zaraina ery 2-3 taona tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filopirenena nefa asa normal zany ity mifanadadinina afrobaromètre de jerevo tsara niveau de pauvreté ozy izy vécu jerevo tsara ane jerevo tsara ty de jerevo koa ny anankiray hitatsika am'izao ao anatin'le faritra menamena Madagascar 2022 pauvreté vécu ozy izy modéré élevé menamena pauvreté vécu faible nul mangamanga de meo sema anankiray indray faly me sema anankiray indray mba hafantaran'ny olona n'ilay mauvaise condition de vie Madagascar 2013-2022 2013 55%, 52% 2014 de nilatsaka kely izy 2018 54% naly mauvaise condition de vie zany hoe ny resaka fepetra ara-piainany vahoaka nilatsaka kely izy 2018 io izy 2022 68%. Fantanina napetraka tam'izany ozy izy question posée au répondant de manière générale aza-piakarina aloha faly fa mamaky comment décririez-vous izy vous vos propres conditions de vie actuelles ahoana ny atsapahan'ny olona zany ny ilazan'ny olona ny fiaim-piainany ankehitriny de mbola ato en figure 3 mazava tsara situation économique du pays conditions de vie Madagascar 2022 afrobaromètre retompoko de jerevo maintso assez bien très bien les loko somary beige ni bien ni mal de jerevo am'izay le marron assez mal très mal io misy am Madagascar conditions de vie personnelle 68% assez mal très mal situation économique actuelle du pays assez mal très mal zao natao hoe afrobaromètre donner une voix au peuple mame ny fahefana ho an'ny vahoaka iteny zay ny foto-kevitebe ijoroany ny afrobaromètre ahafahany manao sondage échantillonnage zany ny fiainan'ny malagasy de mbola mieritreritra reto olo reto fa tena miasa izy manao zavatra izy afrobaromètre namoaka n'inona aly de inona nambaranareo champion nefa ianao avy ano an'ny fanjaritsakafo ny vahoakanao tsy mihinan-kanina fadiranovana hatram'izao edikevitra ny chiffrana voaka ny député Nicolas Randriana Solavany Betroka ozy ny BNGC tsy marina zany fa zay nge mitady recoupement sy sisy le député miteny misy 3 maty ohatran'izany koa tamin'ny cyclone niteny député Brunel efa 10 mahery maty atao amin'ny BNGC hafa ny chiffre hitana na lefa tamy mihitsy ny teo anivon'ny zandary sy ny sisa manao fanadihadiny tsy hita vokany hatram'izao miantsoantso leo le poniny ery Analakely de lasa misy mandrotsaka mamono hafa tsy zany nge nytenatenena tamin'iny fa ohatran'izao fa zay tsy hoe manakana le filopirenena indray no arovana am'le mpamono hafa hoe tsy nieritreritra hiteny ohatran'izao amin'ny filopirenena fa tsy mieritreritra hoe inona moa problème an'ireo vahoaka reo rehefa nenona zavatra teneny vahoaka de hoe 4 mois zay tsy mivarotra zay mba te hanao fety fa tsy afaka manao fety zay tsy le marary an'le vahoaka no ho important an'le fanjakana fa ahoana ny arovana an'le filopirenena hanadiovana an'le côten'le filopirenena zay efa mienjera amin'ny tany hoe tsy sitsika azy reo ka fa namboamboarin'ny MBS olo izy odo nalson zay
iny tableau teo iny zao tsy mpanotra namoaka an'iny fa resaka international zay ngamany afataratsika fa hoe latsaka katerena tokoa ny firenena resaka demokrasia na ara-toekarena. Eo koa zao fa manomboka misy ny crise institutionnelle ka eo zany tarafana hoe na ara-ekônomia na ara-demokrasia na araka hoe fifandraisana samy misy ao anaty fitondrana sy fifandraisana koa ny amin'ny fitondrana sy aty amin'ny mpanotra de hita hoe tena latsaka ny naotin'izao fitondrana zao ka zay amin'ny tonga am'le teniko te zany tokony efa anomanomana fanaovam-belona amin'ny fitondrana amin'ny fomba mihaja amin'ny fomba tsisy kotabataba ny mpitondra ankehitriny mba tsy fanomezantsiny de zay lalan'izay tsy misy afa-tsy hoe fanaovana fifidianana madio ny fifidianana madio nefa tsy ho tonga am'izay raha tsy enona ny hevitry ny rehetrarehetra tahaka le manao autoroute io enona ny tenyolona any Talata ny Volonondry eny Andriampamaky any Anjorobe any Ambatitra Zaka hoe ahoana sy ahoana ty fandehany lalana inona ny zavatra mety simba inona ny mety fanorena tahak'izay le hoe concertation amin'ny lalam-pifidiana inona ny lesika efa tsy nety teo amin'ny fifidiana taloha na piady ohatran'izany sy ny korontana tahaka n'le hoe azo raisina fa tsy mitombina ohatran'ny verimberina le phrase tatoato fa ohatrohatr'izay zany ny fandehan'ny zava-misy bilan général ankapobeny moa zany fa tsy hiditra détail tsy hipirina-tsika efa mazavazava daoly ny rehetrarehetra fa miditra am'le resaky ny efa tafiditra kely any moa zany am'le resaka ny ACC teo alohan'izay aloha zany de tena isaorana aloha ny solombavam-bahoaka 5-1 iny ny signatira iny de misy la ohabolatsika malagasy aloha aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka za de niteny teto hoe ry solombavam-bahoaka ny Madagasikara reherehan'ny malagasy nareo efa voafidim-bahoaka nareo de mitazana nareo ny vahoaka hoe raisiny andraikitra ny antoko politika mety tsy hitovy fa rehefa vahoaka ny jerena sy andraikitra ny fampandrosoana sy ny teknisianina de lalana ray ny tovizantsika ka de isaorana reo solombavam-bahoaka fa navita ny adidy manarak'izay de eto koa ny tenako de manameloka ny zavatra nanaovana ny filohany antemera-pirenena satria raisina tahaka ny ray aman-dreny iny hoe bebe krisy ozinay zay tsy fantatry ny olona ny fitondrana teto fa nandeha ny fitakiana tamin'ny 73 député anisan'ny tena nanampy anareo i bebe krisy efa tsy salama ry izy tamin'izay de tonga teo amin'ny 13 mai teo de teo moa niaraka moa ny antoko rehetrarehetra teo de efa salama tsara ve ianao tsy maintsy mandray adidy ny firenena mba tadidio tsara zany fa ray aman-dreny olona mba aza atao an'izany kosa tena hoe ataoko mihaja angamba le tena natao tsinotsinona ray aman-drenitsika iny zay le teny foana hoe miverena mahasoatoavina malagasy manaja zoko manaja ray aman-dreny mba jereo ny teniko tamin'ny ray volana mba jereo ny tolona nataon'ireny ray aman-drenitsika tamin'ny 47 72 91 eny fa zay nataonareo tamin'ny 2009 mba nitako fanovana reny olona reny besaka ny maty miteny amintsika ho reny hoe ny feo ny feritreretanareo de nanao anso tamin'ny solombavam-bahoaka oziko tsara ny teniko tamin'izay hoe ry solombavam-bahoaka ny Madagasikara rehareny malagasy nareo manantena nareo ny vahoaka na eo ary ny filoham-pirenena ka de isaorana ny solombavam-bahoaka ninona sinema tany na inona fahaizana zigzag na inona ny rehetrarehetra tena mamenatra reny zavatra reny kanefa dia mbola manantena zay vahoaka malagasy mbola manana nareo solombavam-bahoaka manana nareo teknisianina rehetra ao amin'ny fitondrana ary manaitra koa ny teknisianina rehetrarehetra fa latsaka katerena ny firenena tokony hiteny sy andraindraikitra am'izay tsika satria
taona vaovao avy rehefa avy eo hitondra zavatra maro atsika, misafidy lalana roa itsika zany eo, lalana fahatelo. Fa alohan'ny amaranako azy angamba de ameko any Zorobe maniry aloha ny fitenenana. Ena le resaka Zorobe moa zany azagaga anareo fa zay mihitsy ny any Zorobe ty ahoana rekany zany moa zany tenenana Zorobe raikany de misy koa tia Mangamila atika ho an'izay tsy malala de misy atao hoe zanaka Andrembe. Zay zany fiantsoana zay kokoa daholy Mangamila Andrano Madio Alakamisy de efa misy taranaka izy reo koa any avaraboatra aminay any Anjorobe zany Andrano misy hoe rehefa miteny zany reo de somary miadana kely, manahoana ianao faniry, manahoana naly, mba manahoana zao fitondrana zao, mba aiza moa ny manam-pahaizana atsika, tolatsaka katerena ny firenena, mitady anareo zahay naly fa aiza nareo, ohatran'izany ny tena de hoe le rekany tena d'origine Anjorobe zay. Ka de eo am'le Anjorobe zany araky ny teniko tamin'ny ray volana de hoe itsika efa tsy de natokany fitondrana io ozy hoe ty mpitondra teo aloha tamin'ny filoratsiraky zany efa nahazo 90% zany, ny filoza Felbera koa nahazo 92 teo. Fa io fitondrana io araka tamin'ny tetezamita de tsy nahazo afa-tsy 10% 12% ny tetezamita. Eny fa na ny filoha Era Jaomampianina koa tena tsy nisotro rano koa tany aminay fa zara fa nahazo 12 na 17 efa niahiahin'ny fitondrana io zany zay fa mahatany demokrasia amin'ny taky ny fampandrosoana zay de nanginy zay, tsy nitabatabandreo meranay reo zay, tsy nitabatabandreo députénay reo, efa tonga kosa ny fotoana efa taona de efa hita hoe tsy nandiso fanantenana ny fitondrana ka tokony efa anomakomana ny fialana amin'ny ara-dalàna, irosany fifidianana madio. Fa eo zao ohatrany hoe resaka tsy fandriampahalemana any Anjorobe efa niainanay hatramin'izay zany, zay tany be omby any na avaratra na andrefana ty Atsinanana ty any angambany hoe bebe ala, efa mahazatra zany fa tena tsoroketo fa nanomboka natramin'ny tetezamita iny ary tena nentombo koa ny vaky fasana zany. Zany anisan'ny tena efa nampiahina ny fitondrana, tsy hita ny fandraisana ndraikitra hoe iza ny tena mangalatra taolapaty alefaizany taolapaty, efa nisy taolapaty ray conteneur zay tao Tamatavy tao mandrakitriny androany tsy hita hoe aizany. Betsaka zany zavatra efa nampiahy anay ny fitondrana io ka mipoitra izy ankehitriny fa io ny teniko hoe eloka ibaboana mody rariny malagasy, mandihy tany tsy maintsy solafaka, zay rehetra zay tokony hoe anatra ho anareo aza de oeraoera be tsony, eno ny tenin'ny ray aman-dreny, eno ny tenin'ny zoky, de mikarakara lalana 2023 mbo samy iriry editsika samy malagasy, tena samy malagasy daholo anie mbo tena manahirana ihany ange nisan'izany tsika manana tena ingénieur sady mahay tena enjana be misy nefa noho ny raharaham-pifidianana de lasa izy nandositra tany andafy fa arabaina moa fa tonga eto izy efa miteny mananatra atsika zandry sy rehetrarehetra mba tsy tononiko eto ka manenarany fa de fanajana azy lehibe zany fa de misaotra anao ray aman-dreny tonga eto ingénieur ny travaux publics tokony mety zoko be any ministre ny travaux publics amitsika zao angambany zao. De hamaranako azy zany de mba tsy hisy gasy andositra any andafy tsony amin'ny resaka fifidianany fa de hiaina eto tsika. Ho avy zao ny krismasy de samy saintsaina an'ilay krismasy fanantenana sy finoana ary tombo voafinaritra amin'ny 2023 iny misy fitenenazay lasa an'izay na iny ratsy mbo mirary soanareo fitondrana zay zany
eno ny teniny rehetra indrindra mba ho finaritra ny taom-baovao mba ho tsapanareo hoe zao ny tena marary ny vahoaka, zao ny tena urgence atao fa sady oeraoera tsy ihany ny vola mpanjakana fa lasaka katerena zao ny vola fanjakana gasy raha tsy anampy antsika ny frantsay na ny amerikanina te moa iny efa besaka ny teny hoe misy mandaingandainga any hoe nahazo vola tam'le MCC tsika fa mbola tsy nahazo manantena anareo satria raha mbola eo anareo tsy anjarako aloha ny teny hoe eo na tsy eo nareo fa ny vahoaka ny mahita an'izay raha mbola eo nareo dia mananatra miresaka fitsitsina ara-bola zay ny tenako satria rehefa tonga ny tena tsy fisina ara-bola tsy zakanareo ny fahatezeram-bahoaka teo ary hoe nisy tarakely 2 andro na 3 andro fotsiny ny karama efa saika zava-doza fa zay moa zany sorana n'le nahary sy Andriamanitra fa de zao krismasy zao tonga ihany le vola de farany koa de mirary soa ny filoha Ravalomanana tamin'ny anniversaire satria manko tany Fianaratsoa izy zay teto Antananarivo zany de solon-tena nakany Fianaratsoa fa de mirary soa aingany mba le Andriamanitra be fitiavana anome hery sy tanjaka ho anao andray andraikitra sy adidy amin'ny firenena araky ny teninao de hoe ny andro sisa iainako de atokako ho an'ny firenena fa de manantena ny fandraisanao andraiky zay ary mbola manantena ny iverenanao amin'ny fitondrana amin'ny fomba demokrasika satria tena tsy mety amintsika tsy mety aminay izahay tsy hanonga mpanjakana velively aza matahotra anay mpanotra zany fa ny atezeram-bahoaka rehefa tsy henoinareo ny tenin'ny vahoaka tena mety fodotra aminareo araky ny teniko le tamin'ny novambra iny hoe soa atao le venam-bola ny ratsy atao loza miantona ny tody tsy misy fa ny atao miverina fa de tsy mirary tody ratsy ho anareo aloha fa de samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra de mirary soa ny MBS sy ny radio mpanohitra rehetra na ezana tapena ambava ary de mirary soa ny jiramaty fa tena aingana mba jira velona am'izay koa izy io satria fiainana tsisy jirama zany tena manahirana de miraba ny Argentine nahazo mondial zay zany de zay maka Brésil sy Argentine foana io hoe tena zay mpanao baolina zay nampiakatra zany BTM Thomasina zany première division nampakatra ny joueuran'ny police nationale teto Antananarivo ho première division any kokoa aloha i commandant Gilles any Thomasina any iny kaptenina iny tany Thomasina moa izy de aveo tany Fianaratsoa de mankahery atsika rehetrarehetra aignana hoe baolina madio am'izay ny ataotsika fa tsy baolina politika ratsy ny seho to Madagasikara fa de mirary soa mitsikitsikiana mpitiavana ny tenenina an'izany tsy sanatria manesa anareo fa de manantena samy gasy daholo tsika de mirary soa faraparany angambany eny ary de navelantsika mihitsy na leçon zany tena hitondran'izay firaritso bevata izay satria miresaka koa nge ny avy any Antsorobe fa sao de veritsika hoe tsy miresaka fa miresaka ny avy any an-tanàna iny rekany fa de makasitraka atsika aloha zany zay ndray zany ny androany aloha mialatsiny ny oatra kely ny fotoana fa mino fa tsy de nampaninana ho an'ny fandaminana zany amin'ny fandaharam-potoana ato amin'ny radio sy ny fahitalavitra raha pitso ny famaranana ny fandarantsika miara-manonja de akaina kely isika aloha zany de samy miatrika ny krismasy famaranana ny taona sy ny taona vaovao iny de ho resahana isirena rapitso ny hiverenantsika indray amin'ny fandarana amin'ny taona ho avy io zany fa de mavety ny tsodrany nentin'ny naleson teo raha tokony izy tokony hamaky ny afatra zay avy any mpitan-dranomasina antsika indrindra avy any amin'ny le Puy amin'ny Velay amin'ny Brest any Marseille maromaro ny afatra zay voaraiko ato fa rapitso ho resahako le izy ho vakiko le izy zany sady mitondra ny firaritsoa avy amin'ireny
namana ny avy any Dilambato reny de eto Madagasikara mazava ho azy de makasitraka mbola sy faly tao amin'ny lafiny teknika teo de raha Jankla sy Datoradany miasa be any ambony any tarehany Zoko Betately Riando moa ambadika eo sy ny ekipa rehetra sy ny mpanao gazety de makasitraka izy satria mahafinaritra ny fiaraha-miasa ny ekipa any amin'ny Radio Mada Nomsa zay mitondra ny tefampinoana antsika satria dia nisy vona mitranga ho an'ny fianakaviany any amin'ny Radio Mada de makasitraka Andry Malala sy Robena ihany koa zany miara-miasa amintsika fe mifakasitrana tompolahy sy tompoko avy